amen. Sokafantsika ny fotsika ho any Jesosy. Ny antom-pamoronana antsika dia mba ho tonga ho trano-piderana. Izany hoe trano anehoana ny feo mitodika makany amin'Andriamanitra manakoako ho any Jesosy. Amen. Dia antsika sitraka ataontsika hitsangana amin'izao fotoana izao iaraka hivavaka tsika amea ilay tsara indrindra ho an'ilay mpamonjy ho an'ilay nafony ainy ho aiso anao dia Jesosy Kristy izany. Vavaka tsika ary Andriamanitra ranay tsara indrindra masina sady mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famondramponao. Misaotra ny amin'ny zava-mahagaga izay ataonao eo amin'ny fiainanay sy ny fiainam-panompony tsirairay avy ihany koa Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitarianao, misaotra ny amin'ny fitantananao. Misaotra fa sady mamindra fo ianao no miantra. Misaotra fa mijery ny fiainanay amin'ny antsipiriany mihitsy ianao Jesosy. Misaotra fa isan'andro raha mbola misy ny andro anankiray dia andro mbola anehoanao fa tena mamindra fo aminay tsirairay avy ianao. Alleluia. Misaotra Tompo ny amin'ny asa, ny amin'ny sehatra maro samihafa, ny amin'ny toerana izay nandalovanay, ny amin'ny toerana izay nitoeranay, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny vady aman-janaka, ny amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa, ny amin'ny ray aman-dreninay ara-panahy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotra anao izay tompony amin'ny zavatra rehetra. Ny ahafantarana fa tena mangetaheta ty iona aminao izahay, ary indrindra hoe ny ahafantarana ihany koa fa efa niona taminao tamin'ny alalan'ny teninao izay Andriamanitra, dia manana fo mahay mankasitraka sy misaotra mandrakariva, satria ny zavatra rehetra tsy navelanao nandeha ho azy, fa ny zavatra rehetra dia nataonao tao ambanin'ny fitarianao sy ny fiahinao avokoa Andriamanitra. Misaotra Jesosy satria mbola manana fotoana indray izahay hivavaka any amin'ny firenena hafa, any amin'ny tanàna hafa, any amin'ny vilina hafa, mety tsy manana an'izao fotoana tahaka ny ananana izao Jesosy Kristy. Androany Andriamanitra dia efa misaotra anao sahatsy any amin'izany. Misaotra ny amin'ny jiro, misaotra ny amin'ny fanamafisam-peo, misaotra ny amin'ny sary, indrindra Jesosy Kristy ilay ivony zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teny izay efa vonona anitsianao any tsirairay avy Andriamanitra. Aoka tsy eritreritra izahay na ametraka ny tenanay hoe droako io zavatra io, fa amin'ny fotoana rehetra Jesosy Kristy dia aoka anaiky izahay, fa famindram-po avy any aminao matoa mbola misy zavatra mitranga tsara be eo amin'ny fiainanay, matoa mbola misy fisedrana avelanao mandalo eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra tsara indrindra masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Dotsika tehaka ho any Jesosy. Sokafantsika ny bokintsika amin'ny Salamo 8:20. Salamo 8:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo 8:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo 8:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izay raha antsika rehetra mamaky ho voninahitra ilay anahary antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida. Ny lanitra mitory ny voninahitran'Andriamanitra, ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana ny amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny nefa tsy re izahay feony. Amen. Amen. Jesosy ampianarinao indray izay androany Andriamanitra. Tsy ho maika ny teny fahaka ohatra tahaka an'izay nampanoratanao mpanao salamo, fa na ny alina ary afaka manambara ny fahatsaranao Andriamanitra. Tsy voatery amin'ny teny re, fa ny fitondratena mifanaraka amin'ilay nandaharanao azy Andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa izay tsirairay avy Jesosy, aoka izay anana an'ilay toetra izay manambaranao mialohan'ny teninanay, aoka izay anana ilay endrika izay andrasanao, ilay endrika izay very tao edena Andriamanitra. Aoka Jesosy Kristy izay tsirairay avy samy aneo, fa na tsy miteny ry izahay dia fantatra fa an Jesosy ny fonay, na tsy mihetsika ry izahay dia fantatra fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay, na tsy misy fanazavana ataonay amin'ny hafa ary Andriamanitra dia aoka horeny izao rehetra izao fa Jesosy Kristy mihitsy ny velona ao anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Ny atao hoe velona Jesosy dia miaina, aoka ny teninao hiaina ao anatin'ny tsirairay avy. Ny atao hoe velona Jesosy dia mihetsika, aoka ny teninao Andriamanitra hihetsika sy aneho ny maha izy azy eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Ny atao hoe velona Jesosy
dia mitombo ihany koa. Dia aoka ny teninao Jesosy Kristy hitombo ao anatin'ny tsirairay avy. Ary araka ny tenin'ny Paoly hoe aoka ny tenin'ny Kristy ny toetra betsaka ao aminareo. Dia izany no irinay ho tanteraka aminay Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izay atrehinay misy fizarana tenin'Andriamanitra. Dia aoka ho tafatoetra ao anatinay izany Andriamanitra tsara indrindra, ho tsaronay, ho tadidinay, ka ho raisinay ho anay tsirairay avy ihany koa ilay nambaranao an Josoa. Amin'ny boky Josoa toko voalohany 19 hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty boky lalàna ity fa sainsaina andro manalina. Na matory izahay Jesosy, na mifoy izahay, na miasa, na manompo, na mihetsika, na miderana, na miankohaka, na mamaky ny teninao, dia aoka tsy hiala amin'ny vavanay, aoka tsy hiala amin'ny toetra anay, ilay sitraponao tianao tanteraka amin'ny fiainana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika tsirairay avy raha sitraka ao na iza misy anao amin'izao fotoana izao, dia saika anao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahaizany mitondra ny fiainanao. Tsy nankininy tamin'ny fahaizantsika ny fahaizany mitondra, ary tsy nankininy tamin'ny toe-pontsika koa ny fanehoam-pitiavany. Fa Andriamanitra rehefa tia dia tia hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany. Ary Andriamanitra tsy Andriamanitra manana fisainana ratsy amintsika tsirairay avy. Andriamanitra tsy mpamalifaty, fa Andriamanitra dia fitiavana. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra andro andra sitraka ao saraty ny vavaka ao, teneno misaotra anao a Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Fa raha nilasako Jesosy sy raha ny zavatra rehetra nataoko tany aloha Andriamanitra, raha ny zavatra niainako Jesosy raha tsy teo ianao dia tsy tahaka an'izao ny fiainako Andriamanitra. Fa ny masina vifenao izahay indro. Aoka ny fanainao masina Andriamanitra mameno anay rehetra. Fanainao masina ny hikasika anay, fanainao masina ny hitarika anay, fanainao masina no hampianatra anay, fanainao masina no aneho anay ilay lalana, fanainao masina no hampirisika anay, fanainao masina no hampianatra anay, fanainao masina no anitsy amin'izay diso rehetra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra, hitaizanay amin'ny fahamarinana, anambara ny tena lalina indrindra tianao ho tanteraka amin'ny fiainanay Andriamanitra. Aoka tsy ho mpisafosafo ny fiarana aminao zay Jesosy, fa tena ho tafatoetra mpandalina mihitsy Jesosy Kristy an'izany hoe fiarahana miaraka aminao zany Jesosy. Aleloia, amin'ny anaranao mpanjaka avo masina mandrakizay nanaovanay zavavaka izany. Avy fanahy masina, avy fanahy masina toao hoe ho anatrehan'ilay raitsy to Jesosy, ianao no nanokatra ny lalako famindrampo lehibe. Tao ferintsika any avy fanahy masina ento ao, avy fanahy ento ao hoe ho anatrehany raitsy toa Jesosy, ianao ny lalako famindrampo lehibe. Tia hitanao sy ny voninahitra ao.
Jesosy dia tena mangetaheta Jesosy mangetaheta izay Jesosy io ny ankohaka tanteraka eo anatrehanao andro mangataka izay Jesosy io ny fahafenofananao ameno an'izao toerana izao andro ameno ny tsirairay avy tompo ameno ny fonay tsirairay avy tarito izay fanamasinao androany tarito izay ho tonga eo amin'ilay tany tsara androany fanamasinao araka ny voasoratra fanahinao tsara Andriamanitra no mitondra anay ho eny amin'ilay tany marina hoento izay Jesosy androany hoento ny tsirairay avy fanamasinao ho tonga eo amin'ilay tany marina izay andrasanao ny tsirairay avy androany hoento izay fanamasinao tario ny tsirairay avy aoka tena ho feno anao zao fotoana izao ho feno anao mpanomponao tsirairay avy izay tonga eto fanamasinao tena mila anao tanteraka izay fanamasinao te ahitanao sy mivoninahitra ao izay Jesosy androany avy fanamasinao avy fanahy masinay ao anatrehan'ilay raitsito Jesosy ianao no manokatra ny lalako famindrampo lehibe hoento izay fanamasinao avy fanahy masinay ao anatrehan'ilay raitsito ianao no manokatra ny lalako famindrampo lehibe te ahitanao sy ny voninahitao ary koa ny falebiazana Jesosy androany izay Jesosy dia manolotra ny fiankofanay tanteraka eo anatrehanao andao hiaraka anatitra fanatim-piankofanao an'Andriamanitra tsika androany sokafo ny fonao androany dia ambarao ilay maha-izy azy an'Andriamanitra fantatrao sokafo ny vavanao sokafo ny fonao dia avelao hiteny ny fonao androany ambarao ny fahatsaran'Andriamanitra androany teneno hoe Jesosy eo androany izay Jesosy manatitra ny fanatim-piankofanay eto anatrehanao dia ilay fiankofana izay ankasitranao fiankofana ny fanasy ny fahamarinan'Andriamanitra araka ny teninao fa izay mivavaka aminao dia indrasanao hivavaka ny fanasy ny fahamarinana androany Jesosy eo atolotra eo anao Jesosy eo fiankofana tsirairay avy manantona anao izay miaiky ny fiandriananao izay Jesosy miaiky izay tompo ny fahalebiazanao ny fahatsaranao miaiky ny fanapahanao izay Jesosy miaiky ny fanafahanao izay Jesosy ary manaiky tanteraka ny fahalebiazanao izay Jesosy androany tonga izay Jesosy eo hideranao eto amin'ity toerana ity indray androany mangataka izay tompo mba hisokatra ao anay eto indray ny lanitra androany mangataka izay Jesosy eo mba tena ho ankasitranao ilay fanatitra izay aterina eo anao androany tompo
dia rehefa natitra tsara indrindra izay atolotra eo anao Jesosy raisy tompo raisy Jesosy eo ny fiankofanay efa mangeta eta tanteraka izay Jesosy ny iona aminao androany Jesosy eo manome voninahitra anao tanteraka izay Jesosy tonga hitsaokanao tompo tonga aho hitsaokanao tompo ka ny amiko rehetra ka ny amiko rehetra miankoka fa ianao no mameny foko ianao no any tompoko tsy misy afazo arina aminao ndreto izay Jesosy eo miankohaka eo anatrianao tonga aho hitsaokanao tompo ny aminay rehetra Jesosy hoentinay miankohaka ny amiko rehetra miankohaka fa ianao no mameny foko ianao no tompo tsy misy afazo arina aminao tonga aho hitsaokanao tompo ka ny amiko rehetra miankoka fa ianao no mameny foko ianao no any tompoko tsy misy afazo arina aminao fa ianao no mameny foko ianao no mameny foko tsy misy afazo arina aminao fa ianao no mameny foko ianao no any tompoko tsy misy afazo arina aminao fa ianao no mameny foko tsy atakalo nizaniza tsy atakalo ninoninoza tsy misy ny azo arina aminao fa ianao Jesosy
ianao ilay tsara indrindra eo amin'ny fiainanay le programanao anay iny mihitsy Jesosy ny tsara ho anay tsirairay avy a misaotra anao zay Jesosy androany zay anandratra anao tompo anandratra anao zay fampanjaka ianao asokafo ny vavanao androany dia asandrato ny tomponao asandrato Jesosy androany misandrata tompo eo amin'ilay toerana mahizy azy ianao misandrata tompo ianao ny mpamonjy anay raisy tompo ny toeranao raisy tompo ny voninahitra ny aja ny dera ny laza tolotra eo anao Jesosy anandratra anao zay Jesosy fampanjaka anay ianao ilay tomponay ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Jesosy mankalaza anao zay manandratra anao zay marina amin'ny teninao ianao Jesosy ianao no mitahiry anay tsirairay avy tompo ianao no mahatsara anay Jesosy ianao ilay efa tianay mankasitraka anao zay Jesosy asandratray ianao fa tomponay asandratray sy omeny voninahitra ny anaranao ilay anarana tsara indrindra ilay ambony indrindra ilay mahery indrindra izay miazona anay isanandro tompo mankasitraka feno anao zay Jesosy eo raisy mitera Jesosy eo indrisay Jesosy eo manatitra ny fiankofanay eo anatrehanao raisy ny voninahitra Jesosy raisy tompo raisy feny voninahitra liona zanak'ondry ny tera laza mandrakizay ho anao mpanjakanay raisy voninahitra tompo raisy feny voninahitra liona zanak'ondry ny tera laza mandrakizay ho anao raisy ny voninahitra ao Jesosy eo raisy tompo raisy feny voninahitra liona zanak'ondry ny tera laza mandrakizay ho anao mpanjaka
androany dia asandrato ny feonao asandrato ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka alleloia manao Jesosy eo alleloia no asandratray ho anao Jesosy anandratra anao zay tompo fa mpanjaka anay ianao sandratany amin'ny ambony indrindra Jesosy ilay liona zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanesitra amin'ny fahotany zao tontolo zao manandratra anao fety zay tompo mametraka anao eo amin'ny fiandriananao Jesosy manatitra ny satroboninahitray eo amin'ny tongotra ao zay Jesosy androany ary manatona anao tompo manatona anao amin'ny fahatahorana anao manatona anao zay Jesosy androany mamety fiankofa mpakasitrahana tolotra eo anao Jesosy manandratra anao zay fa tsara ianao tompo tsara ianao sady mpanao ny tsara ianao manome voninahitra anao tanteraka amin'ny fombanay rehetra Jesosy raiso ny toeranao tompo raiso ny toeranao amin'ilay liona zanak'ondry alleluia Sotra Jesosy tsy ampy anambara ny fahatsaranao Jesosy raha ny teny avoako ny vavany fa amin'ny ao-pony Jesosy tena marihatra tanteraka ho anao androany Jesosy raiso ny toeranao Jesosy raiso ilay toeranao aminatiny tsirairay avy Jesosy raiso Jesosy ny toeranao maoka azo aina tanteraka atao anatinay ianao Jesosy ninina tontolo rehetra Jesosy nangalatra amin'ny toeranao tao anatinay dia androany Jesosy tena mifoinay izany Jesosy fa aoka tena azo an'ilay toeranao anatinay tsirairay avy ianao androany amen tsirairay avy eto ianao tompo fenoy izay faneo masoa androany Fomba fanahinao itsoka itondray androany Jesosy oka ny fomba fanahinao meno izao toerana izao Jesosy raiso ny toeranao Halleluja 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 Wani tupu panzaka titu
tiako ianao raha analan'izay akanjo tafianao ka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe ny akanjonao no tsoahanao androany fa hitanao ilay zavatra le mampatonga anao tena tsy milibra tsara androany, le mampatonga anao le tena tsy manandratra tsara an'Andriamanitra iny androany. Dia tiako raha mba ajanonao ilay izy fa tsy mety ilay izy, tsy mahatonga anao tsy ho hitan'i Jesosy ilay izy. Fa androany tiako raha mba tena hoe hifantoka tanteraka amin'Andriamanitra tsika tsirairay avy androany. Raha nandratra anazy tsika dia tena tokony hafany anaty folalittsika, anafany anatytsika lalina tena tokony hoe raha ny fotoana ihany fa tsika raha tokony hoe tsy ampy raha tena tsapanao marina ny anatinao hoe ohatry ny ahoana ilay Andriamanitra tomponao zany, ohatry ny ahoana ilay Andriamanitra miaraka aminao zany, ilay ao anatinao zany. Tokony manana assurance tsara tsika senao androany. Tiako raha tena sokafanao vavanao androany Jesosy eo ninina tompo ao tontolo rehetra mbola fikiriko Jesosy, mbola hoentiko manaraka anahy eny foana nefa tsy akasitranao zany efa milaza fa anao Jesosy, nefa ilay izy mbola hoentiko eny foana androany. Tena tsoao ilay akanjo, tsoao ilay zavatra tsy akasitran'Andriamanitra androany, dia ajanony ilay izy. Andao tena tapahantsika ilay izy androany Jesosy eo androany kosa Jesosy tena tsy te hiaina ireny taloha ireny intsony, tena te hiaina an'ilay fiainana vaovao aminao, ilay fanarahana tanteraka anao, ilay tena tsy antery Jesosy, tsy ilay hoe saritsary ny zavatra tompo fa tena hoe amin'ilay fanahy marina, amin'ny fanahy sy fahamarinana marina Jesosy ny anarahana anao. Dia dia ho hitany amin'ny ataonao rehetra ilay izy, lasa mahatonga anao ho marina ho azy ilay izy. Ndao tena alatsakitsika eto zany androany. Ty fotoana androany ty kosa Jesosy dia tena fotoana indray Jesosy, tena tokanay Jesosy eo hitoerana tanteraka eo aminao indray, hitoeranay tena hoe andiananay amin'ny fahitsiana miaraka aminao, atonga anao ho tamana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, atonga anao azo haina eo
avy Jesosy dia le ninina le tsy ankasitrahanao reny Jesosy dia tena ajanonay zany androany Jesosy fa androany izay tena hoe anokana momba anay Jesosy anokana momba anay tsirairay avy tompo ho aminao rery ihany Jesosy satria tsy miaraka amin'ny maloto zany ianao Jesosy ao aminao tsisy toerana ho an'ny maloto zany fa izay madio am-po ihany izay madio ihany miaraka aminao Jesosy izay manana ilay fahamarinana izay Jesosy mangeta ety izay ny anana izany fahamarinana izany hitoetra amin'izany fahamarinanao zany androany Jesosy dia tena hoe izany tokoa tompo ny hetahita-ponay lalina androany Jesosy le hitoetra ao aminao Jesosy le tena hoe zanakao marana tompo tsy hoe amin'ny teneninay fotsiny Jesosy tsy hoe mandeha mivavaka fotsiny izay dia hoe saritsara le mandeha mivavaka fotsiny fa tena hoe le ao anatinay mihitsy resy lahatra androany Jesosy dia tsy hiverina amin'ireny fanao maloto ireny intsony Jesosy mahatonga anao tsy tamany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy oka tena hoe androany tena ho décision raisinay tsirairay avy androany dia tsy hiverina amin'izany intsony izay Jesosy fa oka tena azo haina tsy anatinay tsirairay avy ianao tsy hangalatra ny toeranao intsony izay Jesosy fa tena hoe hoanao tanteraka ny ao anatinay ao ataonao ahoana moa tompo ny toetra ao anatinay raha mbola feno fahalotona fonay na sainay mbola mieritreritra maloto nefa izay dia milaza fa ao anatinay ianao nefa ianao tsy tamana amin'izany toerana zany androany Jesosy tena sokafanay ny fonay androany dia raisy tanteraka ny toeranao Jesosy ifonanay tompo ny fotoana rehetra na ny adaladalanay Jesosy nampandeferanay anao Jesosy tena ifonanay ao anatrehanao zany androany izay tena tianay tompo mba tsy tahaka ny idiranay teo tokoa Jesosy ny voanay eto androany tena hoe tsy hiaraka aminay intsony le faharatsiny mba tena azo haina ty anatinay ny fanahinao tsy hampandefitra ny fanahinao izay Jesosy fa tena hoe ianao mitondra ny tsiray Jesosy misaotra anao Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy fa mbola manaiky ianao androany manaiky ianao Jesosy niverenanay eo anatrehanao indray manome voninahitra anao zay Jesosy tena tsisy fitiavana lehibe mihoatra noho izany tompo dia namonjenao anay tsirairay avy tena sarobidy loatra Jesosy sambatra be izay manananao tena hoe sambatra izay miaraka aminao Jesosy tsy atakalinay ninina zany iza zany ianao Jesosy fa tena hoe ianao ny tomponay ianao ny rainay anao zay na ety an-tanina ny an-danitra naiza dia anao zay Jesosy halleluja 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 wani tompo mpanjaka tsito hallelujah
olombelontsika asaintsika ny nivona hitantarany zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany amintsika tsirairay avy. Alleloia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any zany fa tamin'ny herinandro io zany narary tena nanentena be ty masoko ty dia somary mivoto mihitsy ary le izy dia mifoa tamin'ny sabotsy foalaty na latsinainy lady foalatsinainy izy zay dia tena mbola nanentena be mihitsy le izy dia mifo maraina be amin'izay dia zao no teneniko an'i Jesosy hoe Jesosy zaho efa misitraka ny dikapoka taminao dia tsy mitoetra aminahy io fanentenana io fa miaisitra io dia ny atoandrony iny tompoko le izy dia miala le izy miala le fanentenana dia voninahitra ho an'i Jesosy. Ary oviana miala le fivotosana iny alatsinainy mbola nisy kely fa talata le izy tena afaka tsara mihitsy. Adino ny tantara fa rehefa nivoady ony izy hoe hijoro vavolombelona dia miala le fivontosana. Voninahitra ho an'i Jesosy rery any dao tsika hiteka mafy ho an'i Jesosy sady hanasantsika amponopon'Andriamanitra androso eto amin'ity toerany ity. Tiavy mafy tovy mafy ny tiaka ho an'i Jesosy tompoko. Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika any an-danitra le tokana miaraka amintsika eto Jesosy avy any Nazareta. Izy ny tompon'ity fivoriana ity izy no manapaka eto amin'ity fivoriana ity. Izy koa no antony ny nofo rehetra satria Andriamanitra tsy mba natao tanana izy. Aoka ny fonao isokatra tanteraka androany hariva. Tiako ianao hifanena amin'le teny tokana tena avy amin'Andriamanitra ho anao. Ao anatin'ny teny hariva misy anankiray izay tena voaomana ho anao manokana androany. Fa tsy voaray ilay izy raha tsy misokatra tsara ny ao anatinao. Zao no lazain'i Jesosy tamiko indray mandeha ary tadidiko. Fantatrao izy ny délivrance tsy miankina amin'ny ositry pasteur, tsy miankina amin'ny disponibilité ny fahafenon'le izy eo amin'ny Kristy anafaka fa raha ny amin'izany efa tian'Andriamanitra hiasa sy izy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona isan'andro zany fanafahany zany. Fa isaky misy teny mpantsiana ozy izy Jesosy ka misy olona anankiray mijoro manohatra an'iny amin'ny fanamarina tena, impossible ny délivrance. Safidy ny olona manaiky ho afahana, manaiky tsy ny teny, mandray teny mpantsiana fa tsy hoe viteto ianao dia monomonina ny an-trano. Raha mbola discutable ho anao ny teny mpantsiana tena ianao mihitsy le tokony itsiny. Ozy ny tompo tamiko hoe rehefa zay fantsiny zay no milatsaka ka manindrinao am-ponao dia mampiraraka ny ranomasinao andohalika. Délivré anao ozy Jesosy. Ndao tsika ety tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Tika ianao no vavaka anankiray anokatra amin'ny foko Andriamanitra raha misy fanitsina, raha misy fananarana, raha misy teny mpanairana atao anatin'ny foko tsy za mihitsy ny anda-Andriamanitra. Manaiky tanteraka ny fahamarinanao ny fanitsinao reo teny mpiainana fenao avy aminao androany. Ninona teny rehetra omenao androany ka miantefa amiko raisiko zany fa avy aminao Andriamanitra. Tianao iaina amin'ny fahatanterahana, tianao hijoro vavolombelona ny teny fahamarinanao, mandra-piavinao ho voatahiry Andriamanitra mandra-pahatonga an'izay fotoana izay. Dia le fotoana tokana hitsenako anao amin'ny fotoana hiverenanao Andriamanitra, apakatra ny fiangonanao any aminao. Makasitraka Jesosy. Ny Andriamanitra tsy Andriamanitra natao tanana, tsy zay no mifidy azy fa izy nidina mifidy anay. Tsy Andriamanitra nanao izay hitadiavana azy fa Andriamanitra naneho ny tenany mba hatonga anay ahalala azy. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Androany hariva aoka ny fony zay rehetra manam-pofinay ny isokatra kasitraka ny mpanjaka aoka ny fonao isokatra alala le lehibe ny fitiavany ianao fa lehibe izy metrika dia raina mandrakizay. Halleluia. Andriamanitra tsy mianky amin'olona anao, Andriamanitra tsy mila,
vaofany amin'ny lanitra ny tanao dia makasitany io andriamanitsika io. Halleluja. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandraka izay. Halleluja. Orakoraka mafy be ho an'i Jesosy mpanjaka. Jesosy makasitraka anao izay. Sotrandro ny ariva raha mbola isan'ny tsongainao andreny teninao eto indray. Ninona zavatra rehetra mety sakana tsy nahavita nanakana anay izany tsy tonga teto andro any ariva. Mino koa Andriamanitra fa tananao tsy azo nizaniza sakanana koa tsy hitanjanakao tsirairay avy. Aoka akasika ny fiainam-pananay, akasika ny fonay, akasika ny fiainanay ny fanambarana rehetra andro any arivo. Mitenena Jehovah, miay nompanumpunao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Daontsika ity tanana mafy ho an'ny Tompo a. Niangavy ianao azo toerana. Halleluja. Mahasarobidy ny sitrapon'Andriamanitra
zay mamaritra ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany a ny ozaraiko androany arivo fa maninona ianao no ny foronon'Andriamanitra fa maninona ny misy ianao fa maninona ianao a no nataon'Andriamanitra ho isany velona eto amin'ity tany ity sy miaina eto amin'ity tany ity. Misy karazana dingana anankiroa mampifaly atao anaty baiboly a sy eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy rehefa raisina amin'ny fiainantsika andavanandro dia hita soritra fa zay tokoa ny fahamarinana ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fifaliana voalohany a rehefa teraka ianao taminao teraka tsy ianao no mifaly fa manodidina anao falifaly be fa tonga ianao tsy ianao no mifaly ianao raha nitomany vao teraka fa manodidina anao any manao fety mihitsy ny hoe tera-baony tsisy ohatr'izany ny fifaliana satria mitombondray ny ao an-trano dia misy pipilina kely vaovao a tonga ao atokantrano ao faly dia faly ravoravo mipenakavy satria tonga ianao fa zao tsy ianao ilay mifaly aloha amin'iny fa ilay dingana anankiray fanoa ianao indray no mifaly. Inona ilay mahatonga ny fifalianao tanteraka rehefa mifankahita ianao amin'ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany fantatra hoe haity ny tena antony havelomako tika ny tena akasitran'Andriamanitra ny amiko rehefa tena feno zay fepetra zay a dia tsy le karazan'olona ohatrany hoe mistress lavo ireny ianao fa rehefa jerena dia hiteny amin'ny endrika eo mihitsy ny hoe ao amin'ny antom-pisian'izany olona zany. Mino amin'ity takarivo ity a zay olona ao anatin'ny antom-pisiany zay mianao eto androany ariva amen dia tasotry eny amin'ny endrika ao na ao anaty kasibosy aza dia teny amin'ny masinao ihany hoe mitsika ianao tsy marety akao an'Andriamanitra. Halleloia. Andriamanitra ry havana tsy namorona zavatra anankiray zany hoe tsy misy ilana azy. Raha mijery zao tsika ny kintana dia misy ilana azy ny kintana, jery tsika ny volana misy ilana azy ny volana. Ny azo tsirairay avy ireo zany mahatonga azy rehefa kapaina dia tsy mahasony tany a misy antom-pisiny daholo io zavatra rehetrarehetra ireo biby zay ny foronony ihany koa fa ianao io indrindraindrindra matoa ianao mbola mitempo ny fonao a isan'ny velona ianao a dia mbola misy antony ilan'Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany. Fa maninona Andriamanitra no namorona anao? Inona ny planin'Andriamanitra ho amin'ny antom-pisinao eto ambonin'ny tany? Ny anjara voatendroan'ny olona na ny destin'ny olona dia tsy miankina velively amin'izay zavatra eritreretin'ny sain'ny olona fa ahitana azy. Misy ezaka ataonao ohatra mihaino fampianarana ianao any amin'ny télévision, mamaky boky ianao mianatra, manovo zavatra be dia be, fa za te hiteny aminao tsy any anatin'le fianarana, tsy any anatin'le teny arahana, tsy any amin'le boky vakiana, tsy aiza n'aiza ny toerana misy ny anjara voatendrinao fiompelan-tanan'le tokana pahary anao rery any. Mila an'Andriamanitra tsika. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilayntsika. Ataovy ohatra antsika fa misy pahary ianao matoa ianao tonga teto ambonin'ny tany dia nisy anankiray zay ny saina namolavola manatanjona manokana ho anao io. Zay le antony mampaolona manokana anao tsy hitovizanao amin'ny hafa eto ambonin'ity tany ity. Tsy misy mahalala ny antom-pisianao tamin'izay nanaovany ianao akoatran'izy le pahary ianao ihany ka nahatonga anao eto amin'ity tany ity. Zay no mahatonga milaza hoe be dia be ny olona mety misaina hoe hitady lalakafa akoatran'Andriamanitra akoatran'i Jesosy. Eritreritry sy saina ny ho tafavoaka fa te hiteny aminao a hisasatra ianao, ho vizana ianao fa tsy ho tanteraka sy hafapozany mihitsy ianao eto ambonin'ny tany a raha tsy miona amin'i Jesosy. Ao vetsika. Halleloia. Hitanareo misy fitaovana anankiray voavidiana vaovao. Ohatra zao vao mividy, tsy fantatra hoe inona le fitaovana ordinateur, ngambanao kaiky. Avy mividy ordi ianao a dia misy boky kely zay notisy kely zay miaraka amin'le izy. Dia ao anatin'io boky io ny guide rehetrarehetra ahafahanao mampiasa hoe le fil l'autre mitsofoka amin'ny fil l'autre dia ohatr'izao ny manipulation ahafahana mamelona anazy, afaka mampiditra code hono ianao sy ny sisy etsetretsetretsetra. Fa raha tsy nananao le boky dia tsy maintsy ianao mitady an'le nanamboatra an'le izy manontany azy hoe ahoana amin'ny famelomana an'ity. Dia ohatr'izay tsika ianao tonga eto ambonin'ny tany tsy ianao no misasatra mba halala ny antom-pisianao
fianao mila manantona n'Andriamanitra mba hampahalalana Andriamanitra anao ny antony namoronana anao sy nanaovana anao eto ambonin'ny tany. Zavatra anankiroa le izy. Voalohany, nomeny ny baiboly, le notisy kely azonao vakiana, anampy anao anatin'izany ny fanahy masina, alala ao anatina toromarika, anokatra ny ao anatinao, zay le révélation, ahafahanao miaina mpifaliana eto ambonin'ny tany, alala ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'izany. Faharoa, nomen'Andriamanitra koa ny fafahana. Ahoana inona ny fafahana ahafahanao mifandray amin'ny alala amin'ny fanahy masina amin'ny tenin'Andriamanitra? Dia nomen'Andriamanitra anao ny fafahana misokatra hivavaka amin'Andriamanitra, andohalika amin'Andriamanitra, hiantso an'Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Nomen'Andriamanitra ny fahafahanao miresaka amin'ny vantana ihany koa ao anatin'ny vavaka. Halleluja. Raha ny Efesiana toko voalohany andiny faraika ambin'ny folo katra amin'ny faro ambin'ny folo. Efesiana toko voalohany andiny faraika ambin'ny folo katra amin'ny faro ambin'ny folo. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ao aminy koa nanaovana antsika olovany, nanaovana antsika olovany, na koa nandraisantsika ny lovo rehefa nitendrena raha teo isika araka ny fikasany mahefa ny zavatra rehetra, araka izay ankasitrahany fony. Hitanareo, notendrentsika anao zay zavatra mifanaraka amin'ny ankasitrahany fony. Andiny faharoa ambin'ny folo, mba ho fiderana ny voninahiny izahay zay manantena ny Kristy raha teo. Ao amin'i Jesosy le izy. Ao amin'ny Kristy tsika no mijery tsara ny momba antsika, mifankahita tsara amin'ilay hoe izy isika sy ny antom-pisy isika nahoana tsika ny nataony ho isany velona araka ny tanjony sy ny sitrapony. Kolosiana toko voalohany andiny fahina ambin'ny folo. Bokin'ny Kolosiana toko voalohany andiny fahina ambin'ny folo. Raisitsika ny baiboly toizantsika ihany ilay teny teo amin'ny Kolosiana indray. Izy ny ten'Andriamanitra hoe fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia nihita sy nitsita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Ny marina zany no harian'Andriamanitra tsika mba ho fananany ho anazy hatramin'ny voalohany. Rehefa niodiny Adama dia votsitra teo tanin'Andriamanitra ny fiainan'ny olona, tonga ny faharavana sy fampitehana, ny récupération n'Andriamanitra ho an'ny olona dia ao amin'i Jesosy Kristy no hifankahitan'ny olona amin'Andriamanitra. Ahoana fipetraka izay zavatra izay? Ny zavatra rehetra dia ao amin'i Kristy. Manana antom-pisiana ao aminy tsika tsirairay avy rehetra, satria ny antony dia tadidio tao aminy ho azy nahariana antsika. Raha toa ka tsy ekenao aloha io hoe any Jesosy io ianao, dia tsisy antony akory izy dikany ny antony fiainanao eto ambonin'ity tany ity. Misy fotoana indraindray adinontsika fa itsika dia olona miaina sy mandalo eto tany fa tsy mitoetra eto mandrakizay. Mila tonga saina amin'izany tsika amin'ny androm-piainantsika ray manontolo. Ho avy ny fotoana anankiray tsy hitepo intsony ny fonao, tsy hanao ny asa intsony io. Zay no hamaritra ny fahataperan'ny séjournao eto ambonin'ny tany. Diky fa ny fahatsapanao sy ny fandalovanao eto ambonin'ity tany ity dia nisy tanjona na fotoana fohy azy. Tadidio rehefa tapitra ny fitepon'ny fonao dia mila mahatsiaro ianao fa tsy fiafarana mandrakizay zany. Ilay mametra ny andronao fotsiny fijanonan'ilay fo fa ny fiainana mbola mitohy. Ary mila fantatsika fa ny mandrakizay ny atao hoe fotoana mandrakizay aorinana fahafatesana dia tadidio maneo ilay tena fiainana tsy maintsy vakivakianao aorian'ny tany izay manomboka eto ambonin'ny tany fa haritra tsy manam-pahataperana mandrakizay zany fotoana zany. Ny eto tany tsy mihoatra ny 20 taona, 20 taona raha be indrindra. Ny velan'izay dia manjary leo miaina ianao raha ny tena marina. Ny fiafarana ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany aorina amin'izay mety ho endrika tsy maintsy andalovanao an'izany. Ohatra, mety tonga Jesosy dia mety tsy mandalo fahafatesana ianao fa ho vaina vetivety. Fa tsy ho fonao io ihany koa ilay fonao akany. Fa tsy maintsy mihitsana daholo ilay nofo rehetrarehetra io hitafianao an'ilay vaovao tsy mety loha ao amin'Andriamanitra. Iaina miaraka amin'Andriamanitra tsika ao anatina taona tsy voaisa, zany hoe tsy ferana tsony, tsisy tsony zany ny andro sy ny taona sy ny volana. Satria ny andro sy ny taona sy ny volana mametra ny zavatra rehetra hita maso, satria io maneho hoe atreto ny tapitra ny volana, teto ny tapitra ny andro, ny taona sy ny sisa. Fa zay fotoana zay le atao hoe fotoana tsy ahisaina, mety miliary d'années maromaro, zay le atao hoe mandrakizay. Fa tsy mbola mety mifarana tapitra raha le miliary.
Alléluia. Karaha oharina mandrakizay ny fiainanao eto ambony tany ry havana dia tiako tsapatsika fa ohatrany hoe 1 milimetatra ao anatin'ny lalana makany toliara zany. 1000 kilometatra toliara fa 1 milimetatra anatin'izay le 20 taona sy 100 taona. Zany raha mbola mety hoe fanoharana daladala fa ny mandrakizay tsisy fiafarana. Ahoana ny anoharantsika ny atao hoe mandrakizay? Ny mandrakizay dia mety ho voisanao ny fasika ny amoron-dranomasina fa mbola tsy manomboka akory ny atao hoe mandrakizay. Halleluja. Ny mandrakizay dia tsy manam-pahatamperana. Ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany zany mila fantarina mazava ny ao am-pon'ilay nahary atsika mba hahatonga atsika tsy ho diso an'io mandrakizay io. Mba hahatonga atsika tsy ho diso an'io mandrakizay io. Ny ahatongavanao eto ambonin'ny tany tsy hanam-bola be, tsy hanana trano arivo, tsy hanana fiara zato saray alina, tsy hoe ny oela velona, tsy hoe ny nakanina tsara tare, tsy hoe ny nataranaka fotsiny. Fa raha izany ihany no natenantsika n'Andriamanitra dia hozy Jesosy, inona ny soa azon'ny olona? Tsy azo oharina amin'ilay tena fahasoavana tiany Jesosy ho lazaina. Ny heveriny olona fa fahasoavana ilany an'Andriamanitra eto amin'ity tany mandalo ity. Inona ny soa ho azon'ny olona? Na ho azon'ny olona ary zao rehetra zao nefa very ny aina. Ny sarobidy indrindra amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao eto ambony tany dia miangy amin'ny fiainanao vovonjy. Avereny famonjena. Avereny famonjena. Ao vetsika raha tiana ho fantatra io dia tadio fiainana kely oharina amin'ny mandrakizay ianao ny fandalovanao eto an-tany. Ny tena fiainana mandrakizay hoantsika zany dia tsy tia tany ity. Mila manaiky an'izay ianao. Ary mety misy fanontaniana mipetraka ao anatinao fa maninona ary ary no nataon'Andriamanitra nandalo eto ambonin'ny tany fa raha tonga dia tany paradisa zao dia lamina. Fa maninona nandalo 20 taona sy 100 taona eto fa ohatrany hitako hoe ady be zany vao mety ho tafavoaka. Fa inona le izy tsy ady be le izy fa misy prinsipa faran'izay tsotra fotsiny ahatonga ny fiainanao tena azo antoka sy azo aina ny fisianao sy ny fandalovanao eto ambonin'ny tany amin'ilay antom-pisiana sy tanjona tsara ao am-pon'Andriamanitra ho anao. Maninona ny tsy maintsy mandalo eto Ny antony misy zavatra tokony ho fantatrao eto. Ity fiainana eto tany ity dia ity le atao hoe fanomanana fohy indrindra. Mety ho kely le izy nefa sekoly ahafahanao manomana sy miampita ho ao amin'ilay mandrakizay tian'Andriamanitra hitoeranao rahatrizay. Eto ny sekolim-piofanana ho amin'ny tena fiainana mandrakizay. Raha ho an'ny mpanao baolina kitra dia ohatrany hoe miditra kely anaty vestiaire aloha misolo akanjo rehefa voatonga dia mivoaka passage kely fotsiny ao fa ny ambony terrain tena antom-pisiana dia ohatr'izay mihitsy ilay izy. Le maritra ho anao aorian'ity fiainana ity fa tsy eto amin'ity fiainana ity. Mila mahay misafidy ny mandrakizay ianao. Mianatra mampiainana ao anatinao ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana ny mahatonga milaza hoe ny sitrapon'Andriamanitra? Mazavaiko aminao ny zavatra andrasan'i Jesosy amintsika mialohan'ny ampitantsika any amin'ny mandrakizay. Misy zavatra anankiefatra ho lazaiko. Ny tapany voalohany ho zaraiko androany dia ny tapany faharoa ho zaraiko rapitso maraina. Fa lavalava ihany le izy. Fa ny voalohany aloha mila fantatsika dia izao: Andriamanitra dia nanao atsika sy namboatra atsika ho fafinaretany. Tsy safiditsika ny tonga eto ambonin'ny tany fa fafinaretan'Andriamanitra naharian'Andriamanitra anao ho eto an-tany. So dia verinao raha hoe isaky ny mijery anao Andriamanitra dia tezitra, isaky ny mahita anao Andriamanitra dia mahita ny tenany ao anatinao izy. Zany hoe raha manaiky ianao fa tsy valim-bavaka ao no nahatongavanao eto an-tany dia nisy ny saina ny fahatongavanao eto. Misy kady zany ivelan'ny valim-bavaka ao ny sainanao avy ao amin'ny volontény sy ny sitrapony ahatongavanao eto ambonin'ny tany. Zay no mahatonga antsika mila manaiky fa tsy ny fahaizako mamaritra no aviko no hampahomby ahy eo amin'ny fiainako fa ny fanetretenako hiverina ao aminy alala ny sitrapony momba ny atonga ahomby amin'ny lafim-piainako iray manontolo miaraka aminy sy ao aminy. Izy dia namorona antsika ho tiavina, ary izay fitiavana izay no naniry an'Andriamanitra namorona antsika olombelona eto ambonin'ny tany. Tao am-pon'Andriamanitra ny Jaona voalohany toko fahaefatra, hitantsika tsara ny 9:9
dia dingana amin'ny 140 zay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana 140 ozy izy ny ten'Andriamanitra ary isika efa nahalala sominy ny fitiavan'Andriamanitra antsika Andriamanitra dia fitiavana ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ho aminy tsy hoe manam-pitiavana fa izy mihitsy ny fitiavana natiora sy toetra ny fitiavana amin'Andriamanitra izy dia fitiavana sy mitia atsika zany no antony mahatonga atsika manam-pitiavana satria tahaka ny endriny tsika ny foronona ho tahaka ny endriny mandininy 720 isika ty satria izy efa tia atsika taloha ataovy amanina raha tsy fitiavan'Andriamanitra dia tsy nisy fitiavana eto ambonin'ny tany satria toetry ny mpamorona sy ilay endrika maha izy azy ary natiorany ny fitiavana dia zay no natonga ny zavatra rehetra ny foronony maneho ny endrika maha izy azy baiboly dia milaza fa ny amin'ny fitiavany ary tao amin'ny fitiavany namorony atsika satria tiantsika tiany Jesosy ianao raha ny marina tsy misy ilany atsika raha ny tena izy satria tanteraka ao amin'Andriamanitra ny fahafenona sy ny fahafapo rehetra Andriamanitra dia afapo amin'ny tenany satria tsy misy tsara mihoatra noho izy ary tsy misy tanteraka mihoatra noho izy ny ray zanaka fanamasina kanefa itsika dia natao no sarobidy eo imasony Isaia 3:7 malala eo imasoko ianao be voninahitra sady tiako raha diky ny fahafinaretan'Andriamanitra amin'izao dia ny mijery ianao ao amin'ny planiny sy ny sitrapony fa tsy ianao mihevitena fa ilainy sy ampiasainy akory zany no mahatonga ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra tsy ambony sy mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra mahita atsika tafatoetra ao amin'ny sitrapony hitatra lalindalina amin'izay tsika satria tao amin'ny sitrapony ny aingany amorona atsika volontén'Andriamanitra tsy isy idirany tamin'ny safiditsika noho izany maro toerana sy maro drefy ny aingana natonga anao eto ambonin'ny tany dia ny fahafahanao manana fahatsapana fa ny ainga tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy maharety eka ao an'Andriamanitra halleloja tao amin'ny sitrapony sika ny aingy loatsika ijery toko sy andininy vitsivitsy Apokalipsy toko 4:1-12 Apokalipsy toko 4:1-12 amin'ny anaran'i Jesosy ianao tomponay sy Andriamanitra ino mendrika indray ny voninahitra sy ady ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy nahary azy tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika no ny aingy tsy nisy nanery an'Andriamanitra tamin'izy nahary ianao zany mahasarobidy ny sitrapon'Andriamanitra no ny asan'Andriamanitra sy zavatra heverinao fa mahafaly azy ninonino nataontsika dia tadidio tsy hoe vokatry ny ataontsika no atonga n'Andriamanitra hifaly amintsika fa isika manam-pahatsapana ny asarobidy ny sitrapony ao amin'ny fiainantsika satria tao amin'ny sitrapony no niterahany atsika sy nananganany atsika ary namoronany atsika jereo masony eo akaikinao mila mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao mba hahafahanao mitoetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao ve tsika tao amin'ny sitrapony namorony atsika tsy maintsy ny sitrapony aloha hitanareo Andriamanitra tsy mifidy zavatra tsy mifidy olona azo ampiasaina izy fa mijery toebo izy vonona miakatoa azy mba haneho ny asany averiko Andriamanitra tsy mijery olona hoe izy no azo ny ampiasaina fa mijery fo vonona izy manaiky vonona ny akatoa azy mba hanehoana ny asany jaonina toko 2 tamin'le fanasana tao kana ny Galile angadintsika tao anatin'izay nasainy Jesosy le mpanasy mbola tsy nanao fahagagana izy talohany io fa io ny fahagagana voalohany vao ataony le olona nanasa azy sy ny mpianany sy ny reniny tsy nahalala hoe mpanao fahagagana izy ny tompony zavatra rehetra ny eo no asainy fa nasainy ohatry ny olona tsory Jesosy ary voalaza amin'ny baiboly mijaona toko 2 io fa mbola tsy nanao fahagagana izy fa tamin'io fotoana io nanovany rano tonga divay fahagagana voalohany natao zany hoe le mpanasa mbola tsy nahalala koa inona ny zavatra vitany fa nanasa sy ny mpianany fotsiny
amin'ny maha olona tsotra azy zany hoe considéré ohatra ny olona tsotra izy fa nomena voninahitra anaty fanasana fotsiny fa iza ny nalalan'i Jesosy nanana ny révélation momba an'i Jesosy tao anatin'io fivoriana io Maria no nahita anjely laza taminy fa hitoeja azy ianao izy nalala fa tsy nalalalahy izy nefa bevoka an'i Jesosy zany hoe tombo-nda ananany Maria tombontsoa ananany Maria dia zao izy manana révélation mihoatra noho ny olona rehetra mahafantatra ny amin' Jesosy dia rehefa hitany Maria fa nisy problème atao amin'ny fanasana dia ozy izy rehefa avy eo anaka lany divay alefa mirakla dia ozy izy Jesosy mofa ninona kory satria anao raha vehivavy tsy olombelona no mibaiko anao zany asa zany fa ndraiky izay ny an-danitra ny tiany tenenina tsisy hidirantsika zany dia mahagaga fa tsy tezitra Maria satria fantany fa ny olona manapahatakarina ny amin'Andriamanitra dia tsy tonga fofona raha sendra misy mora miakatra raha sendra misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny fieritreretany fa rehefa misy fahamarinana tonga dia misaina ny zavatra efa nalalany meloa an' Jesosy tsy nametraka izy hoe ianao zany ianao ndregny manala baraka ito mason'ny olona fa mifaninona kory zasy ianao sy ny sisy etsetretsetra tsy ndraisy notony fafambaraka le izy fa fantsiana mety eo mason'ny olona le izy fa tsy mamendra satria mety ny olona rehetra koa tia ny tompo itsina ao anatin'izany fomba fijery zany matoa tsy mbitsibitsihany Maria ao vetsika fa ozy izy Maria tsy tahitry Maria fa lasa izy nakany amin'ilay mpanombo ataovy zay asainy ataonareo teny anankiroa fotsiny ataovy zay asainy ataonareo vita ny fitoriana ny filazantsara ny tena révélation faran'izay tsara indrindra ho an'ny mpitory filazantsara dia ny mampirisika ny olona anao zay asain'Andriamanitra ataony lasa Maria nandeha dia ny zavatra nahavariana rehefa nandeha Maria niteny tamin'ilay mpanompo ro mpanompo ireo tsy apôstôly ro mpanompo ireo mpiasa tao an-tranon'ireo olon'ireo anatina fanasana mpitatitra rano alleloia dia zao ny zavatra nitranga alleloia andininy fahenina ary nisy sy ny vato enina mahalany rano indrona intelo ny vatavy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy reo sinyreo tsy sy ny fitaterana divay fa sy ny fitoman-drano fidiovana dia le siny hitan'i Jesosy teo no nampiasainy mba azonareo le izy tsy hoe siny matianina fitomana jus fa fitoman-drano hidiovana dia zay hitan'i Jesosy no nampiasainy fenoarano ny siny zay hitany teo Andriamanitra tsy mifidy hoe izy ianao fa voninakatovy ianao Andriamanitra tsy mitady hoe aiza ny fotoana raha oviana no amaritana an'ilay fomba ampiasananao satria efa zadra raha ianao fa Andriamanitra te hita fotsiny ny alehiben'ny etahitanao ny disponibilité anao vonina anatanteraka ny sitrapona manandanja amin'Andriamanitra mihoatra ny fo manaiky akateraka ny sitrapon'Andriamanitra no ny fo iaino fotsiny amin'ny fafinaretan'ny sofina zay fahamarinana lazain'Andriamanitra ny laina andro any ariva tsy fahatakarany saina fa fahatakarany fo iombona amin'ny sitrapon'Andriamanitra alleloia ozy izy ataovy zay sainy ataonareo andro any ariva tsy toriteny lavabe fa indrana ny tenin'ny Maria koa raha tianao ny aomby eo amin'ny fiainana sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra aza fatra mpitady fahagagana fa ny fahagagana manaraka ny olona zay manaiky anao zay asain'Andriamanitra ataony amen Jesosy tsy mila nitondra mbavaka ny rano ho tonga divay fa tao anatin'ny obéissance mivadika ho azy ny rano tonga sainao nivadika ho divay satria divay no ilaina lasa miara-miasa mahasoa zay zavatra rehetra misy eo rehefa misy toe-po manaiky an'Andriamanitra eo halleloia tamin'ny fitiavany tao misitrapony namoronany antsika zany mahatonga ny fitarainana tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra manjoa anao mahatonga anao ketraka be Paoly koa nandalo ohatra anao fosy izy Andriamanitra amponao ny fahasoavako ny sekoly ny fahasoavana
dia manofana ny olona hifankahita ny fahaiza-manao n'Andriamanitra ao anaty toe-po miobeira manaiky zato isan-jato an'Andriamanitra. Aleloia! Ka isika tadidio rehefa hijoro amin'ny toeran'ny olona anankiray vonona miakatoa hitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tadidio misy zavatra tsy ezahanao takarina ao anaty fiasan-tsaina fa mampiasa saina n'Andriamanitra no ny fanekenao azy. Hitanareo indraindray tsika te hivavaka izany dia tiatsika ho takarina mambavaka daholo ny zavatra rehetra hoe raha tsy mivavaka hanovany io rano tonga divay dia tsy hitrangy izany. Matetika mivavaka matetika ozy za tsy miteny hoe tsy ny manaiky Andriamanitra ny asa ao ambadiky ny fahatakarana ao hanova zavatra mambavaka satria aza diniko fa vavaka manova zavatra manova ny vavaka aza dino manova zavatra mivavaka. Za tsy miteny hoe aza mivavaka fa ny tena fanovana ampitrangana le vokatra atao hoe magaga amin'ny fanotrona an'Andriamanitra dia ny fampiasanao ny fonao mangetaheta anaiky an'Andriamanitra. Ro mpanompon'io tsisy nitoro-teny taminy hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta anao tanaty fanasana. Izy dia za marireny mihitsy ny mahita ny zava-mahagaga izay ataony aminareo. Tsisy fanomanana ndray fahagagana. Tsisy fanomanana ndray fahagagana. Fa zao fanomanana toe-po anaiky iaino izay natanteraka izay baiko n'Andriamanitra fotsiny. Olona tsy nalala an' Jesosy mpanompon'olona fa tsy mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'ny olona tao anaty fanasana fa tsy mpianatra Jesosy niaraka taminy niarana saina taminy. Noho izany ny fampiasan'Andriamanitra ny olona tsy miankina amin'ny anson'Andriamanitra ny fiainan'ny olona fa misy mpianatra mbola mitonaka tsy mahafantatra koa ny zavatra tokony ataony fa misy mpanompo tsy voatery halala an' Jesosy fa vonona ny aino voavonona fotsiny ny aino mangetaheta tonga dia misy zavatra mitanga ho azy eo amin'ny fiainany satria nanaiky izy anao izay sain'Andriamanitra ataony. Mipetraka indray ilay hoe tsy titre sy voninahitra ilay izy fa obéissance totale fakatoavana tanteraka an'Andriamanitra. Anao ny arivo aza mijery ianao hoe raha tsy pastera tsy mahavita an'izany. Aza misaina koa hoe raha tsy olom-bahositra tsy afaka nahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra izany. Fa teto hozy Jesosy feno rano siny dia lasa ry zareo tsisy hoe ahoana tsisy namaly ry zareo nandray raha misy ranom-boalopoka nefa afa-baraka eo afaka namaly ry zareo fa feno rano siny fa iza ny andro. Afaka niteny an'izany ry zareo satria ity siny ity raha voentina any amin'ny ragova dia fantany fa ilay teo ambavahady fandroana fa tsy le fanaovana divay avy any an-dakozina izay namarana sy nahatonga le zaritra teo satria hitanareo rehefa hoe ohatran'ny karafa kely fa ny amin'ny jiosy tena le ngeza be le siny fa sina divay fa tsy ohatran'le karafa kely ireny fa le izy nefany misy kosa tena natokana ho an'le izy satria izay le hoe fadiovana hoe tia rano androna ity fa sina divay ao anaty fanasana fa ny an'i Jesosy tsy izany izay hitany teo ambavahady teo feno rano reo izy izy dia lasa kory zalahy dia mifeno ny rano satria efa nisy Maria nampiomana. Hitanareo ny rôlina mpanompon'Andriamanitra mampiomana anao iona amin'Andriamanitra mampiomana anao iaino an'Andriamanitra manaitra anao anao izay asain'Andriamanitra ataonao. Raha voenono izay ny atao fifoazana ny atao hoe fifoazana fahatongava-tsaina ara-potoana iaino ampahatsoloana ny tenin'Andriamanitra sy anatanteraka izay sain'Andriamanitra atao. Halleluja! Ao vitsika androany arivo ka le izy tena mipetraka be mihitsy ny hoe Andriamanitra te ahita sitraka izay le hoe maka sitraka izy ny fiadana amin'ny mpanompony maka sitraka tsy tsika maka sitraka any amin'Andriamanitra ihany maka alainao le sitraka fa Andriamanitra koa
maka sitraka avy aty amintsika. Salamo fasivy amby efapolo amby zato. Ny andiny faefatra miara raisitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa sitraky Jehova ny olony, raha vany famonjena ny mpandefitra. Amen. Rehefa ianao dia fandeferana dia mahazo firavaka avy amin'Andriamanitra. Dia iny ilay ravany inona hono? Ravany famonjena. Ravany famonjena zany hoe mpitondra famonjena mandehandeha. Tsy ianao ilay mpanisy sira ao anaty fahatezeran'ny olony ireny. Hoe misy olona tezitra dia ianao koa mpanisy sira sy mpandroboroboro tena alefa mpampirehitra afo, kopahanao ilay izy rehitra tsara. Nefa n'ilay izy tsisy fianam-panao anatin'ilay kopaka. Fa rehefa venareo na ianao mpampirisika na izy samy kopaka daholo. Tsy ianao zany ilay mpikopaka afo ireny tena alefa. Fa raha vao misy zavatra mitranga dia ianao ilay mampitodika foana any amin'ny fieritreretana madio. Tsy izany kosa e. Tsisy an'izany. Zao kosa rangany sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany. Tsy izany e. Halleloja. Zany ianao zany tsy ilay karazan'olona hoe io fa misy tsy mety alefaso amin'izay efa ela ny andrasako an'ity. Dia ny toe-ponao koa tsy mpamosavy fa mody evangelika fotsiny. Anao mitoe-pona mpamosavy, misy fahakalana ao anatinao, efa ianao mitoro fahamarinana. Tsy nisaininao akory ny sarobidy amin'Andriamanitra, adininao ilay izy. Fa inona no andrasan'Andriamanitra amintsika? Hiditra lalindalina isika. Eo amin'izay misy ny atao hoe antom-pisina nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra, namoron'Andriamanitra azy. Ary misy ny antom-pisina ho anao manokana. Fa ilay antom-pisina iombonantsika aloha no ataoko androany dia raha-pitso mijery ny antom-pisina ho anao manokana. Somary eteka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ny antom-pisina iombonantsika rehetrarehetra dia tadidio. Efa tao am-pon'Andriamanitra tsika rehetra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Efesiana toko voalohany andiny faefatra. Efesiana toko voalohany ny epistely ho an'ny Efesosy. Efesiana toko voalohany andiny faefatra. Araka ny fidianany antsika tao aminy fonontsombola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Mba ho masina sy manina tsy misy tsiny eo anatrehany. Ianao zany no ivony fitiavany. Fa maninona kay? Tsy biby le izy. Tsy biby ny ivony fitiavany. Tiany ny biby matoa ny foronony fa tsy ivony fitiavany. Tiany izao tontolo izao, raha namorona izao tontolo izao izy. Fa tsy ivony fitiavany ny zavatra, ny tontolo misy antsika, ny voary misy antsika tsy ivony fitiavany. Fa ny ivony fitiavan'Andriamanitra. Tsy ianao masina eo akaikinao, ianao e. Ao tsika. Fa maninona? Andriamanitra diso be ny fijerintsika no hoe isika dia tsika tsy mahay mitia an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia noho ny fitiavany natao hevitra atsika eo amin'ilay position misy atsika foana na tsy mahay mitia azy ary tsika. Diso be izay fomba fijery izay. Marina fa tsika tsy mahay mitia raha tsy izy ny nampianatra atsika ity. Fa ny tanjon'ny fitiavany atsika dia ny ahatonga atsika ity azy. Tsy biby ny mpamaly fitian'Andriamanitra fa olona. Satria olona no foron'Andriamanitra tamin'ny fitiavany, ivony fitiavany, ary namindran'ny toetrany sy ny fofonainy mba afaka amerina aminy izay zavatra ilainy ka nataony ao anatin'ny olona. Ampisina ngeza be amaritra ny fahafinaretan'Andriamanitra rehefa mijery ny olona izy dia ny fahaizan'ny olona maneho fitiavana. Ny olona rehefa tsy maratra dia tsy mizara ratra. Ny amantara discernement tsotsotra. Rehefa voafanena amin'ny olona maratra ianao dia makala aorian'ny fiainanao aminy. Satria tsy mahay mizara fitiavana izy fa sabatra.
ny tena fitiavana micomprendre ny hafa na zavatra efa manafotoana azy dia mbola mivavaka ihany izy satria tsy misy voa mifankahalana tafatoetra ao aminy. Inona le antom-pisian'Andriamanitra? Halleloja. Ny mahasamy hafa antsika amin'ny biby ry havana, ny biby tsy natao hivavaka sady tsy mahay mivavaka, tsy mahay miresaka sy miankohaka amin'Andriamanitra satria tsy niforonona hitovy amin'Andriamanitra. Tsisy niteny biby hoe ho tahaka ny endrik'Andriamanitra sy ny tarehany, fa rehefa namorona ny olona Andriamanitra vao niteny hoe tahaka ny endriny sy ny tarehany. Tsika no nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy sy mamaly ary mahalala ny zavatra rehetra momba antsika. Andriamanitra noho izany momba antsika izay nataon'Andriamanitra ao anatsika dia tadio ho amin'ny tanjona ahafahan'Andriamanitra mifampizara fihetsem-po aminy. Izy dia tia antsika ary faniriny ny tarika antsika ahalala azy bebe kokoa. Ny ahalala azy sy tia azy no antom-pisiantsika eto ambony tany. Ahoana no mahatonga manapasahina hiteny an'izany? Jaona 7:10 vetivety. Jaona 7:10 ao vetsika e. Halleloja. Jaona 7:20 ny 9:7. Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy, ary ndraiky ho tia azy sakao aminy, ary izahay koa onona ho aminy. Ny marina ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia ho amin'ny tanjona ahafahantsika manovo ny fitiavany sy mamerina izany ho ao aminy. Averiko, ny tena fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny ampisitsika eto ambonin'ny tany dia ny ahafahantsika manovo sy mitroka ny fitiavan'Andriamanitra, ary koa ny ahafahantsika mamerina izany fitiavana izany amin'izy Andriamanitra. Andriamanitra dia te hifandray am-po amintsika. Izany no mahatonga an'Andriamanitra taorian'ny Adama sy Eva efa mipetraka ilay izy satria mifandray am-po be ry zareo. Dia vao tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia manana problème anankiray Andriamanitra, tsy tafatoetra intsony tombontsoa fiandrianana izy fa lasa nitady olona izy. Dia hoy izy ny asan'ny apôstôly 2:12 nahita ny Davida mpanompoka, izany hoe teny am-pitadiavana izy nahita Davida, nahita Abrahama. Mitady fo Andriamanitra. Ny olona fitiavana dia mora mamindra fo sy mamela helika. Reta Efesiana 4:2-4. Za mangina anao pasteur Rodolphe fa tsy anao mihitsy ny ampianatra momba fitiavana. Za tena be fitiavana ianao raha tsy manana pahafolony akory. Misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fisinao zany ary maniry mba hitombozany bebe kokoa. Fa ty fitiavana ty lesona tsy azo ny tsy manana zaraina. Tsy afaka zaraina tsy manana zany. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika. Ny olona be fitiavana mora mamindra fo. Fa ny olona rehefa tsy ampy fitiavana, laona be tontona tenin'Andriamanitra herinandro mbola vinitreny ihany. Mamaky baiboly alohan'ny atory fa any amin'izay angle tiany hitadiavana an'Andriamanitra ihany jerevana an'Andriamanitra, fa le andrasan'Andriamanitra aminy tsy homeny izy. Mora mamindra fo ny olona be fitiavana. Rehefa feno fitiavana an'Andriamanitra ny olona dia mora fenona Andriamanitra, mahatamana an'Andriamanitra ny olona rehefa be fitiavana. Zareo ny Efesiana 4:7 Halleloja. Zay no maha révélation faratapony indrindra ao amin'ny sekoly ny fanotronana ny fitiavana. Ny fitiavana tsy zavatra hirahirairana fa fiainana aseho. Mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo. Izany hoe fototiorenan'ny finoantsika an' Jesosy dia ny fananantsika fiorenana mafy ao amin'ny fitiavana. Mba haizantsika mba amin'ny olona masina rehetra 9:20 ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary avony sy alaliny, ny alala ny fitiavan'ny Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mahamenonanareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ny olona mahalala ny fitiavan'Andriamanitra ihany ny feno Andriamanitra, ny fifoazam-panahy. Ny fifoazam-panahy tsy tany feno olona fa olona feno Andriamanitra.
fifazam-panahy ny olona anankiray afaky ny aina sy avy amin'ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra mba hisitraka ny fahafenon'Andriamanitra hoy izy ny apôstôly Paoly. Dia izay Andriamanitra voanivaka satria mahita fitiavana ingany izy. Ary an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lafy noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy noho ny hery izay miasa atao anatintsika. Hotronon'Andriamanitra ny olona manana ny fitiavany sy fantso-pitiavany. Misitraka ny fitondran'Andriamanitra sy ny fiheverany manokana izay tia azy sy manaiky azy. Rehefa tian'Andriamanitra ianao sy manaiky anazy, rehefa izany miasanao saina, dia misitraka manokana ianao, manokana ny fiheveran'Andriamanitra, fa izay mbola tsy hitany maso, tsy nrenesi ny sofina, na niditra tao am-po, niza nefa nomanin'Andriamanitra, reserven'Andriamanitra, tsy hoe ho an'ny olona izay mino azy, fa ho an'ny olona izay tia azy. Manitsika isaina hatraizana ilalin'ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Tsory vavolombelona eto amin'ny anaran'i Jesosy, tompo vavolombelona tokoa amin'ity fijoroako vavolombelona ity, fa tsy misy olona anankiray tonga ny an-tranonay ka itao nahakala olona dia ho azony ahy. Na izy io, na izy io. Na ny lavitra io na ny akaiky ahy. Ny antony, ny safidy hampiasa ny foko ho an'Andriamanitra. Safidy ny fitiavana raha tianao fantatra. Taminao teraka teto an-tany, tsy nainy safidy ny ity. Satria tsy safidinao akory ny akonona izay mipoiranao, marina sa tsy marina. Fa rehefa tonga ianao ateraka indray, safidy ny mity an'Andriamanitra. Zaka ny safidinao aiza ny mandrakizay ianao androany. Zaka ny safidinao aiza ny mandrakizay ianao. Tena miandry fitiavy aty amintsika Andriamanitra. Aza eritreretina foana Andriamanitra efa tiantsika, tena efa tiantsika trop izy, mihoatra lavitra ary. Raha ny lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia tsy takatry ny saina, satria izy ihany nampianatra atsika ity na ny manodidina atsika. Fa ny zavatra tian'Andriamanitra resahana androany dia izao: Andriamanitra dia mitady fo tia azy. Izany no mampiavaka atsika amin'ny biby. Izay ilay antsoin'ny Baiboly hoe adoration na fiankofana. Andriamanitra mitady mpivavaka, mitady mpiakohaka marina Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny fahataterana dia feno ao anatin'ny fitiavana. Ny atao hoe fahataterana dia ny fahafenoan'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao sy mampiasa anao. Jesosy dia namitina ny Baiboly ho amina teny anankiroa fotsiny, lalàna sy ny rehetrarehetra. Ny fahataterana ozy izy dia amin'ny fitiavana. Tiavany Jehovan-Andriamanitra ao amin'ny sainao rehetra, amin'ny fonao rehetra, amin'ny fananao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao, fitiany Jesosy amin'ireo. Eo ozy izy ny fahataterany lalàna, eo daholo ny fahataterany zavatra rehetra ao amin'ny fitiavana. Ka raha miteny Andriamanitra aoko tanteraka ianareo dia tehiteny izy hoe aoko be fitiavana ianareo. Tsoareekaman'Andriamanitra. Nofo ny lanitra sy ny mandrakizay ho an'ny olona tsy manam-pitiavana. Mila fantatsika izany. Fa eo amin'ny fiainana dia mila tsika mahalala izany mba hahafahantsika mandroso tsara miaraka amin'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy fitiavana marina voarakitra ato anaty Baiboly. Andriamanitra rehefa nanomboka nampidina ny fanany ao anatin'ny olona, ny présent voalohany anatin'ny olona, dia fitiavana nanetiny voalohany. Tonga dia ny fitiavana nampidiriny voalohany ao anatinao. Halleluja. Romanina 5:5 nataony 5:5 mihitsy izy. Romanina 5:5. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamendry, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Lasa ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny fotoana nidina amin'ny fanahy masina. Na tonga amin'ny fanahy masina voalohany tsy tonga dia nanao mirakla. Hoe tonga dia nomeny anao ny fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra, tonga dia superman ianao vao nidina amin'ny fanahy masina, tonga dia mametsika ny tananao dia mitsangana amin'ny maty. Fitiavana aloha nampidinina eo voalohany. Vokatry ny fanany nampidinina eo voalohany. Halleluja. Hosea 4:9. Halleluja. Natsanganao ho zanakao aho, nantsoinao ho zandrinao,
fambola mpanomtaono efa nanolotranya nao aianao inona no ataoko Jesosy o inona no avaliko anao e tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao raha mbola velonao sono faniriako itsaokanao ny antony fiziko itsaokanao itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao ho anao tsisy fetra itsaokanao alleluia eny hoe ny lasantom-pisinao no mitsaokan'Andriamanitra tsy tereny ianao anantona azy satria ny foti tsy antery fa misainy izay tiavina rehefa tian'Andriamanitra ianao dia tsy vitanao matory tsy mivavaka tsy vitanao ny tsy hamaky tenin'Andriamanitra sy andinika an'izany tsy vitanao ny tsy hisaintsaina ny fahatsaran'Andriamanitra ary rehefa omponao ny fitiavana dia ny fitiavana marina mandresy ny tahotra ninona treanao mahazo antoka ianao fa misy miaraka aminao ary tsy ho raraka mandrakizay zany ianao sady tsy ho raso alleluia osy atoko fahinandiny fa famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsadra ary fahalalanan'Andriamanitra noho ny fanatitra vodorana hitanareo teten'Andriamanitra hoe tsy sitrako ny fanatitrareo fa ny fitiavanareo aloha ny fonareo toy izy ny tompo hoe sarobidy amiko ny fahalalànareo ahy rehefa mahalala an'Andriamanitra ianao dia tsy le karazan'olona etanina be reny ho an'ny fanjakan'Andriamanitra fa olona matsapa teny eo mpanantanterana ny asan'Andriamanitra rehefa mahalala an'Andriamanitra ianao dia fantatrao tiany marary azy tiany tsy tiany tiany mety dia tiany tokony hijoroako sy tokony ataoko ny fiainako fitiavana le izy fitiavana le raha ka ny zavatra sarobidy indrindra amin'Andriamanitra namorony antsika dia ny alala azy sy ity azy rehefa tafatreza sara ao anatinao zany ny dingana voalohany ao amin'ny sekoly ny destin na ny anjara voatendry ho amin'ny tanjom-pisinao eto ambonin'ny tany ny alalan'Andriamanitra sy ity an'Andriamanitra aloha tianao Jesosy afaky ny tia azara ianao azo antoka fa tsy ho diso anjara voatendry ianao rehefa tanteraka ny fijoroanao ao anatin'ny fitiavana amen ahoana moa zany paster mila miditra ao amin'ny sekoly ny fanekena ianao ampiasa ny fonao an'Andriamanitra anaiky sy andray taridalana tsara araka ny sitrapony mba haneo izany fitiavana zany aminy ka tsy haiko aneny ty azy izy tsy azoko tolomina tsy nitolonao le izy fa tolona mambavaka kosa aloha halleluia halleluia zay no natonga ny Jakoba veriberaka tsy maintsy mifampitolona tamin'Andriamanitra vao naverina tamin'ny planin'Andriamanitra satria zay no mahapatriarika azy halleluia tsy verina lalina amin'izay tsika fijery Jaona aloha Jaona toko 7:10 ny 5:10 inona kay nilazainy Jesosy raha tia ahy nareo dia tandrina ny didiko 9:20 inona nilazainy Jesosy zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ary zay tia no tiany raiko ary izaho tia azy ka iseho aminy 23:24 Jesosy namalika anao tamin'ny hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ndraiky tia azy araka ao aminy zay ka onona ao aminy zay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko izy ary ny teny zay renareo dia tsy fa ny ray izay naniraka 9:20
efa renareo fa izany laza taminareo andeha nefa ho avy eo aminareo indray raha ty ainareo dia ho faly satria makany amin'ray fa ny ray dia lehibe noho iza rehefa tiany jesosy ianao dia mitandrina ny teniny voalohany aloha tandremo ny teniny didi ny fitiavana halleloia sokafo isan'andro iaino azy ity azy ny ao anatinao tenen'izy hoe tia lalanao foana halleloia tia lalanao mihoatra foana Andriamanitra te hitisy vonona foana ny androso amin'izay irinao ny amiko mba atao vavaka zany fa tsy isaky miona amin'ny tompo ianao ka mivavaka dia zao tompo ty fiainako fa mba atovy le etaeta ny ona fa ty azy ianao te alala azy ianao tompo te hitombo a te alala ny raha iaho handray ny ositry ny fanahy Jesosy eo izarazara ao zay mombamombanao dia alala ny raha iaho handray ny ositry ny fanahy Jesosy eo izarazara ao zay mombamombanao manso Jesosy eo tonga so ianao hoe fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo te hitoeranao kasi ao Jesosy eo fa manante nanao hoe fafaraniza ilaiko sy tiako neo anilana halleluia mety miatrika zavatra sarotra ianao amin'ny fiainana misy zavatra lalovanao mandritry ny andro mety tsy dia tena hoe mitondra fifaliana ho anao tsy manino zany fa rehefa tia sy mahalala an'Andriamanitra ianao eno ty zavatra lazaiko aminao ty tsy araraka anao zany mandrakizay averiko tsy araraka anao zany io mandrakizay Andriamanitra miainga avy any aminao ny taopy mahatonga azy hitahiry zay anjara tokony anao aza miasa saina ianao hoe ahoana moa zany afantarako ny anjarako anao zay fomba rehetra hiactivena nyty promotion ty fa so dia hoe la ny taran'Andriamanitra tafidy tsara fanahina dia ozy Andriamanitra mijery anao ndre tsy mahatoky ahy izy tsy fatany fa zany mandamina amin'ny fiainany mety tsy tany masonao na fantatrao fa ny omeganao efa fantatro melohan'ny alfa zay namoronako anao ny mitoetra ny makasitraka manome voninahitra zany mahatonga ny tompony teny aza manana inona na inona aza mana satria ny fanahina inona etsika ny gentlisy io Jesosy gentlisy ny be fanahina amin'ny zavatra ilainy fa ny zanak'Andriamanitra mitoetro mahatoky fa manana azy halleluia halleluia ozy Jesosy aza manahy ianao zanako any ianao rehefa mahafantatra ahy ianao tsy tafiditra anatin'ny fandriky ny fanahiny zany mandrakizay marina zany sady tsy marina rehefa problème amintsika indraindray dia zao haitsika daholo ny zavatra rehetra haitsika daholo ny antsiprian'ny adiny Ukraine sy Russie haitsika daholo zany ny sport moa ainao mihoatra noho ny Jesosy Kristy Messi Lionel Messi ainao daholo ny isan'ny pia raha voan'ny taniny ianao mikasika mombana izy daholo ny ao Paris Saint-Germain voatanisy anao daholo reto hatramin'ny remplaçant fa ny apôstôly 12 tsisy fantatrao izy anyzoeran'ny tompo izy ny natsoina voalohany sy ny faharoa tsisy hainao zany ny kapitaininao izy hitanareo izy dia reo masakiko mila mitombo fahalalantsika tsika no finoana halalan'Andriamanitra maro no manana finoana fa nanita amin'ny finoana satria tsy miorina tsara ny fahalalan'Andriamanitra zay no mahatonga amin'ny laza misy olona faly satria nienjehana ny amin'ny finoana
faly ny apôstôly tonga ny amponja ary paoly manoa tambono fofatany namanao dry paoly andao iteran'andriamanitra le sy lasy ny efa migadra fa misy pino vao tsy valy mbola tsy hitany akory mbola sekoly faharetana fotsiny lalovany tsy voavaly ny valimbavaka nefa tsy hitatsony izy eo anaty fivoriana fa tsy eo amin'ny tompontsony ary efa lasa inona ny mahasamy hafa ndreo pino anakoroa reo ny anankiray vao volavola tao amin'ny sekoly ny fitiavana an'Andriamanitra fa ny anankiray namboarina tao amin'ny sekoly ny fampanantenana ny zavatra hain'Andriamanitra ka tsy ny sekoly rehetra no ilainao fa izay tokony ampiorina anao satria ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao indrindra ho fiainan'ny olona tia azy aza miezaky ny ino azy amin'ny zavatra vitany fa mitoera amin'ny fitiavana azy fa mahay zavatra rehetra izy tsy mahay rety ka hoan'Andriamanitra betsaka ny olona rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra dia manao mivavaka hoe excuse fotsiny rehefa jereny zany amin'ny fomba fitondrany tenany sy ny fomba fiainany dia hita mihitsiny hoe mety mireagira kely izy ampinoana fa voafatotry ny saina sy ny nofo ny zavatra rehetra ataony rehefa dinihana nikajy mibetsaka fa tsy fitondran'Andriamanitra manomboka manankina ny miazy anao amin'ny fahaiza-manaonao ianao fa tsy amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra manomboka tsy hita loatra ny lanja ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa ao anatinao fa ny fisainanao sy ny fihevitrao no mitondranao rehefa misy zavatra mitranga dia sahala amin'ny hoe nilozan'Andriamanitra foana zany ny endrika ao ohatrany hoe tsy tian'Andriamanitra lava zany fa ianao rery ny victime eto ambonin'ny tany ao anatin'ny 5000 promesse men'ny baiboly tsisy anankiray amin'ireny na tafatoetranao na ray azy fa misy fotoana ohatrany tsaronao zany hoe aizarin'ny tompo dia isan'andro tsy mba midera mihitsy ianao miteny hoe tompo misaotra anao afa-ty ahy ianao fa nirenao isan'andro hoe aizany sianao efa tonga izy amen angadinao jona toko 7:1 tsy amelanareo kamboty akaty aminareo ny Matthieu 7:20 indrao manao mandrakariva mbara-patonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao Andriamanitra manositra anao izy Andriamanitra manotrina anao izy ny alalana fa niambitra tamin'ny finoana ny olona anankiray araka voalaza amin'ny boky ny Timoty voalohany aingany toko 9:20 izay nekeny sasany kanany tamin'ny finoana izy izay nekeny sasany kanany tamin'ny finoana izy ho aminareo aneny fahasoavana maninona ny apôstôly Paoly miteny an'izany mahatonga ny Paoly miteny an'izany tandremo fa ny fanahiana dia taratry ny tsy finoana an'Andriamanitra io le pratika anateisma voalaza amin'ny bokin'ny Matthieu toko 9:2 inona moa ny atao hoe ate jentilisa tsy mino an'Andriamanitra Matthieu toko 9:2 vetivety amin'ny anaran'i Jesosy fa izany rehetra zany dia katsahany jentilisa fantatra fa fantatry ny rainareo zay ny an-danitra fa tokony ho anareo zany misy zavatra fantatra fa tokony ho anareo ny jentilisa mikatsaka azy aza manaraka amin'ny prinsipa ny jentilisa laha ny andro mpikatsahana fa miantehera amin'ilay fahafantarany ray fa tokony ho anao izany rehetrarehetra izany tsy marety alleluia ka ny fanahiana dia afaka mampiasana ny olon'Andriamanitra aza ndao mba hoetiko kely ianao fataro motivation anao eo am-panompona an'Andriamanitra rehefa feno ny fatra ny fitiavana dia mitombo ny fanehoam-piankinana tsy fahatokinan'Andriamanitra rehefa tena tian'Andriamanitra anao dia mitombo ny fanehoam-piankinana ao aminy sy ny fahatokina ho azy lojika ya lojika satria tsy relation le izy fa communion le izy ny olona tian'Andriamanitra dia miankina amin'ny fahasoavany fa tsy fanahiana zareo vagnanomboka amin'ny tarainy Paoly amin'ny Korintiana 2:2 misy zavatra manjoanao izy Paoly nangataka telo fa tsy tafavoaka dia mba niteny tamin'ny tompo avonjeo dia ozy Andriamanitra hoe Paoly amponao ny fahasoavako Andriamanitra zany tsy teteny amin'ny Paoly alors fa hitina fa mampalahelo ahy ianao fa izy Andriamanitra amponao ny fahasoavako ny tena marina dia zao efa nataon'Andriamanitra amin'ny fahasoavany avokoa izay nomeny anao avokoa ny valiny amin'izay rehetra fanoherana misy ataon'ilay ratsy eo amin'ny fiainanao fa tsy militsika mitaraina maneho an'izay zavatra mantsoantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny olona tena an'Andriamanitra miaina ao anaty vavaka ny fanehoam-pitarainana fa mitombo ao anaty vavaka ny fanehoam-piankinana ny ilain'ny kristianina dia tsy mitoky amin'ny fisainana fa mifankahita sy mitombo amin'ny fahasoavana
tsy tsodrano isaky mifankahitsika dia tenaingy foana mitomboa fahasoavana fa tsy mety mitombo mihitsy. Tsy zay le izy fa misy pratika tsotra hidirana ao anaty fanekena tonga fahasoavana tsy maintsy mitombo. Fa Andriamanitra dia manohatra mpiavonavina fa mampitombo fahasoavana na manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Manekena netry tena dia hitombo ianao. Halleloja. Be dia be ny kristianina dia hisaoty lakoro amin'ny tsodrano fotsiny mitombo nefa ny toetra tsisy mihitsy ny fanetretena. Jesosy miandry atsika eo amin'ny kion-dalana aneketsika anetry tena mba ho asandratr'Andriamanitra. Mahatonga mifotsy tena miraikitra andana Jesosy samy miatikady ny olony fahasoavana sy ny olona milaza fa mitombo amin'ny fahasoavana tsodrano fotsiny fa ny toetra tsisy fanetretena ny kely akory nankodiny. Fa tehiteny aminao fa tsy maintsy hikoropaka hiasa saina dia tsy olony fahasoavana eo. Hitady izy amin'ny moyen ray manontolo satria nahoana tsy activé le fahasoavana. Manina izy ny désactivé satria ianao tsy manakiditra ao anaty fanekena. Io ny tsy azo embrony. Tsy afaka miambotsika hoe za be fahasoavana, za ena mangino za be fahasoavana. Non. Mane fahasoavanao manetry tena izy. Militsika manovo amin'ny Kristy amin'ny fahafenona. Fa ao amin'ny Jesosy Kristy ilay fahafenona andraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Jona toko voalohany dia ny faina ambin'ny folo. Rehefa tsy tanteraka ny fiombonan'ny olona anankiray n'Andriamanitra tsy feno ny fifankahitantsika amin'ny fitoerantsika amin'ny fahatokina sy ny fiombo-piankinana amin'Andriamanitra, fiombona-piankinana amin'Andriamanitra dia tsy mahazo aina ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ilay fiasan'ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny namonjeny atsika. Inona afatsika misitraka ny fahatsarany avy amin'ny avy ao aminy ahatonga atsika hifandray amin'ny famonjeny ara-panahy isitraka ny fanampiny eo aminy aseho amin'ny fiainantsika amin'ny efetsana toko faharoa andiny fadimy hatramin'ny dimy fahavalo. Fa fahasoavana no namonjenanareo tsy vokatry nataonareo fa izay nataony Jesosy mba tsy hahafahan'ny olona irehere amin'ny zavatra nataony na ny asany. Noho izany tsy zavatra nataontsika ilay tsy action antsika no mahatonga ny fahasoavana disponible fa ny nataony Jesosy. Fa mahazo aina ny fahasoavana rehefa manaiky tsika hiditra ao amin'ny faneken'Andriamanitra hitafy an'ilay toetra takiny Jesosy. Misy toetra lasa mitombo. Jesosy ny fahafenony fahasoavana ho antsika. Rehefa mivonjeny ny fanahintsika ho afaka amin'ny fahafatesana noho ny ota dia nomeny antsika ny fanahy masina ho mpanampy ahafahantsika mandray ny fanomezany hasoantsika amin'ny maha-kristianina antsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Zay no mahatonga ny fanahy masina lasa distributeur na fahasoavana. Averiko indray ny fahasoavana tsy avy amin'ny fanahy masina fa fanomezana hoentin'ny fanahy masina raisina avy eo amin'ny Jesosy. Atao hoe fanomezam-pahasoavana. Zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy ray ihany. Ny fanahy masina no mpizara azy. Hitantsika zany ny Korintiana voalohany toko 2:24-25. Ary eto ny Baiboly dia milaza fa io fahasoavana io dia maneho ny fisehoan'ny fanahy-soa izay voatanisa ao amin'ny 9 ka hatramin'ny 9:20 ao amin'ny toko 9 Korintiana voalohany toko 2:20 io ihany. Tandremo fa fitaka ny vokatra rehefa ny fanehoana fitaka ny vokatra rehefa fanahina no mitondra anao ho amin'ny fitoaman'olona na heverinao zao mpanompon'Andriamanitra ianao ka heverinao fa asan'Andriamanitra ny ataonao. Fahasoavana no nomen'Andriamanitra hoe ampy ahatonga ny olona ho ao amin'Andriamanitra fa tsy ianao ny anao ny fomba rehetra ahatonga ny olona ho ao amin'ny fivorianao. Daso mazavaiko tsara ilay izy. Andriamanitra tsy mitona olona ho anina fikambanana fa Andriamanitra mitona olona ho any an-danitra. Eno le principe an'Andriamanitra raha ampy ny fahasoavana tsy ketsika eo ny tonga ny olona ho am-piangonana fa mety hamitaka azy ianao. Za zao voavonjy mananantony tokony hizarany famonjena amin'ny hafa. Ny ataoko mitoro ny filazantsara ho Jesosy toro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Toro le izy mitory ahako. Mety amarinina ao anatin'ny teny toriko satria tsy zany ao marinina fa le teny ary ny tompona namarina ny teny tamin'ny famantana izay nomba azy nisao ny fahagagana. Ny ilana amin'ny fahagagana dia tadio tsara ny hahafahan'ny zentilisa mahalala fa présent ny Andriamanitra izay azo ny ankinana fa mpamonjy azy. Tonga hamonjy azy. Amen. Rehefa vita le asa fitoriana an'Andriamanitra manamarina. Fandrika sy fitaka ny fandehananao ara-panahina te amory sy ahita olona ivelan'ny fiasan'ny fahasoavana satria Jesosy milaza fa ampy ny fahasoavana.
dikan'izay ny fidirany fahasoavana tsetra amangony fony olona tena torotoro fosy resy lahatra ekoaka eo anatren'Andriamanitra ary ho tafatoetra eo amin'Andriamanitra mandrakizay. Fa zao raha fanatenan-javatra no atongavany olona amin'ny fanatren'Andriamanitra rehefa tsy azo n'izay ilainy raha pitsy hiverin-dalana izy. Zany mahatonga antsika tsy miasa saina amin'ny paty, miasa saina amin'ny zara sakafo. Raha misy malahelo tokony ho zaraina dia zaraina fotsiny izy fa tsy asiana fandrika hoe tongava ry aka an'izao fa nanao an'izany mantsy ny tena dia mba hita hoe ohatrany naomby kely izy fa tsy nety. Dia tena tsapaka ilay izy hoe fahasoavana no mitaonany olona. Hitandre sincérité, ilaina amin'ny fiainana sincérité ianao tsotra. Fa ilay izy ny antony mahatonga an'Andriamanitra maniraka ny olona anankiray hitory ny filazantsara ampy ao anaty fitoriana ny fanamarina amin'ny fanamasina ambabony fony olona sy hito anazy ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga an' Jesosy ny tena mijona toko fahenina ozy izy tsisy afaka manantonatra tsy efa nitao amin'ny fanandraiky izay ny an-danitra. Noho izany rehefa mifanamasina no mitaona ny olona hiaino an'Andriamanitra amin'ny alalanao dia tonga eo ilay olona satria hiaino an'Andriamanitra izy. Fa raha ianao no mitaona azy amin'ny alalan'ny paty na amin'ny mofo na mofo gasy na hoe sakafo party tonga eo izy noho ny amin'ny andrenesana fa misy anina fa tsy Jesosy satria tsy ny fanahy no nitaona azy fa ianao. Mila mitandrintsika efa nandray ambition lasa ambition l'izy fa tsy vision. Satria indraindray rehefa tonga ny fotoana tiatsika ho betsaka ny olona satria misy boky teneny amin'ny boky noabolana hoe miendry ny mateheno dia mba te ho tenenina fotsiny hoe ty ivelany hoe endry fa tsy endry. Tsy mahazo ivelany gerena akory ny fanjakan'Andriamanitra sy fampidirany olona any an-danitra fa fanekena ao anaty tenim-piainana fiankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa zay teny hovonjaina tsy maintsy tonga eo iny. Tsy marety aka ao an'Andriamanitra, tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Hitanao misy zavatra be dia be mila amboarina. Petera ny toroteny tonga dia 3000 ny neno azy nanolo-teny fiasan'izy zany tian'Andriamanitra hovonjena. Raha vao misy apapana iny zao no atao mba hatonga ny olona ho voasarika amin'izao ianao iny fa tsy fanamasina avy aminao zay ampo anao ny fahasoavako. Andriamanitra no mitaona olona ho azy fa raha te hita fivoriana ianao misy olona be dia be te ihaino anao dia mety ho diso motivation ianao fa mila mizaha toetrany ao anatinao satria tsy avelanao Andriamanitra hiasa mangony fon'ny olona fa ianao no melo lalana azy itaony olona ao anaty fanahiana na asan'Andriamanitra azy. Nanao tsika hijery aiza daholo zao zay olona zarantsika sakafo rehetrarehetra taloha mba tonga ho fanatren'Andriamanitra rehefa tsisy paty tsontsika dia tsy hitany tsony te hafa mafy ao an'Andriamanitra tsisy hita ry zareo. Eny za tsy maninona mafinaritra be pasteur Joseph Dafy zanako izy pasteur atao miasa fanompona ohatrany koa hijery Joseph Dafy tonga daholo feno roksi lasa nylarenao Joseph Dafy tsisy hita daholo mpanaraka Joseph Dafy rehetrarehetra. Tsy Joseph Dafy ny ratsy misy fahasoavana izy manana ny fomba ampiasany anazy Andriamanitra sorana ny tompo amin'ny onction anatin'ny mpanompo ny tiava mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Fa tsy fanamasina Joseph Dafy otra tsy fanamasina koa sady tsy Andriamanitra. Halleluja. Nitaona olona dia ny tenin'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra tsisy afaka manantonara tsy efa nitao amin'ny fanahiny raiko dikan'izao aza soloana zavatra fa ny action amin'ny fanamasina aza hoentina amin'ny fanahiny isolo-toerana n'Andriamanitra amin'ny fotoamana. Fa zao andramo anie tena miditra anatin'ny fanekeny fahasoavany mitondra tena tsara toy ny endry manana fanetretena miombona tsara io isan'ny fantsona azy n'Andriamanitra ampiasaina fa mety possible mijoro fotsiny ianao dia mijery ny masonao zay ka any amin'ilay fivoriana tena kany zay satria nahoana nijoroan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana vokatry ny fijoroanao ny fitondran-tena mendrika manodidina anao dia tonga hitady an'Andriamanitra amin'ny alalanao izy. Alleluia. Tia ny tena zava-doza tandreny fa sao ianao mitaona olona ho anao vokatry ny ampo-po fa mily ianao manapa-kevitra hitaona olona ho an'Andriamanitra amin'ny fiasan'ny fanahiny sy ny teniny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao. Ny olona babo ho an'Andriamanitra dia voatsindry ny teny eo am-pony
fa tsy miandry sakafo. Jesosy ary ny teny tsy no mifamantarana mahatonga anareo mitady fa nanareo mofo dia vokondra io efa zany nataony tompo tamin'izany efa hitan'le izy ary manao an'izany tonga dia nindroasiny daholo le olona naraka anazy misy ny sasany hoe ary io be tonga dia nilany pary ambadika any izy lasa izy zay Andriamanitra any amin'izay tena mila azy foana tena mila azy Andriamanitra fa tsy hoe mila ny mofo avy aminy. Zany no antony mahasantoka ny fampianarana ny olona androso tsy misaringotra amin'ny fiainam-panahiny. Ampianariko nareo hoe le secret fito tonga anao béni mandrakizay. Ohatra ny volanao tonga dia miliardera ianao afa-kerinandro arahanao ty zavatra ty tonga dia nydretrarehetra amen nadasitera alefa azo point voalohany tsisy resaka fiainam-panahy io na kely aza tsisy resaka ifampisarikana amin'ny fiainam-panahina kely aza fa zao fotsiny principe fotsiny ohatry ny any akatso le izy principe biblika mandoava ny te ataovy ny ery ary ny makatsy makary dia mbola ndraindray raha siny tsy mampanina renao ndraindray na manao erreur raha manao an'ireo rehetrarehetra ireo raha voazay no mivoaka tena fanahy mamitaka ny eo amin'ny alitara na ny rahana tsy ampiondrika anao hijery zao tontolo zao fa ampiandrandranao hijery ny lanitra. Halleluja. Rehefa tena ampy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ho Jesosy tahaka ny fitahinan'ny fiainam-panahiny ihany koa manaraka ho azy ny zavatra hitako ao anaty baiboly Jesosy neto anatina fivoriana misy fanatitra dia mipetraka Jesosy tao dia ozy izy tamin'ny mpianany zao lazaiko anareo raha misy aminareo izy andehanao fanatitra dia apetrao le fanatitra fa aza mbola aterina aloha fandana ataovy izay vanonanao amin'izay olona manana ady aminao vo miverena aterinao fanatitra ao iza zany ny ambony amin'Andriamanitra fanatitra zany toeponao aloha aloha tonga dia principe tsotra Matthieu 5 vakiny dia firy aminareo no nanao fanatitra be lolopo be ohatra hoe tao anatinao le vimibinitra reny dia hoe ianao ary andeha andatsaka an'le izy ny fonao mizehatra satria tsy tianao iny satria matahotra fa sao dia tsy voata sady mivinitra be fono tsisy fomiramirana na kely izy hoe tompo tena faly tsy andrinao riny ianao anazy satria anao fantatra le fitiavanao anatin'ny fonao an'Andriamanitra fonao tsy maloto tsisy olona misarikorigotra any ambadika any ananao alahelo libra tsara anao fanatitra ao an'Andriamanitra tsy haiko mety diso fa mamela elo koa fantatro izay ataoko aloha mamela ny elo koa fa fantatro izay ataoko ao anatin'ilay zavatra toriako izay zavatra lazaiko fantatro tsara mila fantatsika tsara fa so tsy ara-panany zavatra ataotsika fa mandeha amin'izao tsika so variana mampitany fanomponao amin'ny hafa fa tsisy idirany zay ireo mifanahy masina ao anatinao motivationao eo mpanompona aza vela hoe zakaranofo na fahendrena ranofo sy ara-tsaina maolona ny anomponao an'Andriamanitra avelao mifanahy masina azo aina eo amin'ny fiainanao ho voninahitry ny anarany ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra aza misy miala fa hivavaka aorian'ny fotoana fa no filazantsika sy fanatitra ao an'Andriamanitra samy ho tahiny tompo daholo vetivety. Alleluia. Tain'Andriamanitra nao mifanatitra tsika amin'ny endrika miramirana tsara ho voninahitr'Andriamanitra. Programmatsika amin'ity herinandro ho avy ity indray dia tahaka an'izao. Mihaino tsara ianao fa misy fiovana kely dia sao dia mifandiso ny programmatsika. Raha-pitso maraina tahaka ny fotoana mahazatra dia amin'ny fito maraina ny fotoanantsika eto ao anatin'ny fotoanan'ny communion ifandraisantsika latabatra amin'i Jesosy raha-pitso maraina amin'ny fito raha-pitso eto. Ny amin'ny herinandro ny sekoly dia tahaka ny fotoana mahazatra ihany tsisy miova. Latsinainy talata larobia etsy amin'ny Shoprite ao amin'ny rihana faharoa dia latsinainy raha mbola tsy fantatrao ilay fotoana amin'ny fito maraina sekoly ho an'ny fanasitranana dia talata sekoly ho an'ny famahana olana larobia sekoly ny fitahiana sy ny fanambinan'Andriamanitra ary sekoly ho an'ny tokantrano koa zany. Ny zomatsika dia miverina eto amin'ity toerana ity miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra tahaka ny fotoanantsika mahazatra ihany ny zoma eto amin'ny efatra fa
ny sabotsy sabotsy kosa dia tsisy fotoana eto satria ty toerany ty tsy afaka ho ampiasaintsika amin'ny sabotsy heriny io fa tsy rapitso amin'ny sabotsy heriny 26 marsa tsy misy zany ny fotoana eto amin'ny heriny averina amintsika eto ihany zay amin'ny heriny androany ankoatr'izay dia manana programma ho an'ny fitorinan'ny filazantsaritsika atoato tiaka mafitsika ho an' Jesosy anomboka hiazakazaka tsika alleloia amin'ny 2 sy 3 avril ho avy zao dia misy fitorinan'ny filazantsara ho ataotsika any Tsiromandidy alleloia dia fampiomanana tsika sady ireo fotoan'ireo fa ozyako hoe anomboka tsika hiazakazaka amin'izay dia ao anatin'ireo roa andro ireo misy programma ao anatin'izany fa ampiomanana sady ny sampana dia ny eto rapitso aorinan'ny fotoana zany dia mijanona daholo ny sampana ao anatin'ny fanomanana an'ireo fotoana ireo dia mino fa raha mbola tsy ao anaty sampana ianao dia tongava rapitso fa misy anjara tokony ho anao koa ao anatin'izany fotoana rehetra zany zay ny programma tsika atoato voninahitry Jesosy iray ihany dia manasanao hitsangana injiro ty aloha ny tananao dia dao hivavaka ao amin'ny fanatitra antsika miamboninahitra ny anaranao Andriamanitra ray sy zanaka fanamasina makasitraka ny amin'ny fitiavana sy ny famindram-po lehibe atolotra ao raha mbola afaka mijoro zay mitondra ny fanatitra eto anatrehanao misaotra fa ianao no nitasy nanambina ny tsirairay avy tany amin'izay rehetra asa sy ny fiainana manontolo tany ary miverina manome voninahitra anao zay amin'ny fanatitra amin'ity androandroany ity satria ianao mihitsy ny teny ao ka tsy sisy eo foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra miamboninahitra ny anaranao ary aoko voataza ny fanatitra rehetra zany androany fanatitra ny kasitrahany eo anatrehanao satria mifona manontolo mihitsy ny hijoronay manolotra an'izany eto anatrehanao aoko voatany mpamafy rehetra ho an'ny fanjakanao makasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra atolotra ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen tiaka mafitsika an' Jesosy alleluia ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny finoa manontolo ny amin'ny fahatanterahany fotoanandroany ny amin'ny teny mpampahirizana ny amin'ny teny mpanairana ny amin'ny teny mpanitsina ny amin'ny fahamarinana zany mila miverina isika mila miverina ao amin'izay nilazainy Jesosy atsika atsika mahalala tsara fa tsika nantsoina ho vavolombelon Jesosy ozy izy ny asan'ny apôstoly toko voalohany andiny favalo ozy izy hoe ho vavolombeloko ianareo izy Jesosy hatrany manomboka ao Jerosalema Jodia Samaria hatrany amin'ny farany tany tsika tsy hoe vavolombelon ny asan'Andriamanitra fa vavolombelon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy hoe vavolombelon'i Jehovah tsika fa vavolombelon'i Jesosy tsika vao mifankahita amin'ny Jehovah Andriamanitra ny Andriamanitsika dia le Andriamanitra rain Jesosy Kristy le Jehovah Andriamanitra rain Jesosy Kristy fa raha vao mitoetra fotsiny Yahweh tsy misy an Jesosy na ninona mety etsoina azy fa tsy tafatoetra ny anaran'i Jesosy ny finoanan'i Jesosy dia fa tsy Andriamanitsika izay fa zay tononona azy tsy zay loatra le izy fa le fiombonany amin'ilay mpamonjy tsika satria tsy misy lalana makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy ary tsy misy mahalalan'ny ray fa tsy Jesosy izy Jesosy zanany no nitondratsika ho amin'ny ray ary ny ray no nitondratsika ho ao amin'i Jesosy ahofafany amin'ny lanitra ny tananao ny amin'ny fahafenony teny androany atonga anao tena sady ahity an'Andriamanitra ny androso amin'ny fanomponan'Andriamanitra hijoro an'Andriamanitra andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra aoka ny fotsika ho tafatoetra amin'ny fahamarinan'Andriamanitra tsisy arombaka atsika amin'ny tanan'Andriamanitra mangetaetahinao androany amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny fonao hisokatra ho an'Andriamanitra tanteraka aoka ny ao anatinao hisokatra ho an'Andriamanitra tanteraka aoka ny teninao tompo hitoetra betsaka atao anatiko mampianara ity anao isan'andro anakaiky anao isan'andro alalanao isan'andro te alalanao bebe kokoa an Jesosy aoka mivoninahitra ao iseho ao amin'ny fiainako ny fanotronanao tsy andao mandrakizay mila anao tompo tena mila anao ianao ny laiko ianao ny riko ianao ny ambondrindra amiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka ny fanahinao hitoetra mandrakariva ato anatiko aoka ny voninahitra ao anarina aoka ny anjainao tompo manodidina anay naiza le anay tsirairay avy raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany arivo atonga anao iaina sisitraka ny fomban'Andriamanitra foana ho voatahiry ny fiainam-panahinao ka nahandro na alina na mitatao vovonana na misasak'alina na maraina
ny fotoana ny anony trompetra dia hifankahita mpapakatra ianao tsisy anankiray ho tavely zany amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny fiombonantsika sy ny firaketam-pontsika aminy tsy ho rava mandrakizay tsisy arava amin'ny fahadiovam-ponao zany tsisy akorotana ny fonao zany tsy hamela eloko tsisy andrava n'izay fanorenana efa napetraka Andriamanitra ao anatinao amin'ny fiainam-pahamasina sy fahamarinana ho saro-piaro amin'ny ara-pananao ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha andeha maty ny fiainana ianao ho lehibe eo amin'ny fiainanao zany atao hoe voninahitra Andriamanitra manarina anao zany mandehanao amin'ny anaran'i Jesosy tsisy aravanao zany hozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy misy maharombaka amin'ny tanako ary raha izany miasa tsy misy masakana mandrakizay mandehana fa sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy afaka nyrovy amin'ny anaran'i Jesosy ninninona tantindona rehetra mety aloko ny fahafatesana tiany satana sy lefano anao ivedina rehetra voaforona melezana anao tsy ambinina mandrakizay raiso ny fampahiratana anao raiso ny fampandrenesana anao raiso ny fampitenena amin'ny vavanao raiso ny fanafana amin'ny fivotosana ao anatin'ny vatanao ninninona retina tsy nambolen'Andriamanitra rehetra barakay amin'ny anaran'i Jesosy avenina tsara aoka isy lalina misokatra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fahasoavan'Andriamanitra lay mahay manokatra na ny ranomasina mena mikatona azy no ve mieritreritra fa tsisy lalina ho anao mihitsy misy ho anao azahodiana tsy hita lay mitoetra eo anoloanao sady tianao zao ny lazain'i Jesosy fitiavana mandrakizay ny tiavako anao zany nampaharetako ny famindram-poko anao sarobidy eo masoko ianao malalako be voninahitra sady tiako le tsy mahafoy ianao fa lay mitoetra maharitra mandra-pahatanteraka ny fijoroanao amin'ny fahatanteram-pitiavany ao anatreny izy le mitahiry ianao miaro anao mandrakandroany mandehana fa tsy tara raha androany ianao ny anao fanekena iombona amin'i Jesosy raha eto ianao mititakarivo tenao fanekena sy ombona amin'ny ompo atsangano ny tananao kavarina vehivavaka ho anao dia avereno miaraka amiko zao vavaka zao Jesosy io manantona anao androany hariva mamindrafo amiko mamelany eloko tsy tanteraka tamin'ny fitiavanao fa manomboka androany Jesosy ataoko lara-pahamehana ny iaina amin'ny fitiavanao anio Jesosy io mitoera ato anatiko manjaka ato am-poko feno ianao ny fiainako feno ianao momba manontolo amin'ny anaran'i Jesosy tiako ianao Jesosy tena mamiko ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka midra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia misiry zay hoe Jesus zareo fahasoavana Jesus mamikio